Alléluia. Amen. Dia faly miarabanareo indray zay ry havana izay mianadahy zany amin'izao fiaraha-mivavaka ho avy Jesosy isaky ny asabotsy amin'ny valo ora alina teo Eropa izao ka dia ho ampitomboina amintsika mandrakariva ny fiadanana ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy, indrindra ny firaisana amin'ny fanahy masina. Misaotra ny tompontsika ny amin'ny fotoana toy izao ahafahantsika mbola miomana ho any amin'ny tompo amin'ny fanjakany.
Eto zany dia araka ny hira teo raha mihaino tononkiro tsika raha ny hira tsara dia tena efa vavaka ary indrindra efa azo lazaina hoe efa toriteny zany ahafahantsika mahafantatra mihitsy hoe iza marina moa zany no tadiavintsika, iza no tena hoe arahantsika dia Jesosy Kristy, izy no nafoy ny ainy ho famonjena sy ho fanavotana antsika. Amin'izao fotoana izao dia eo am-piomanana ny fiandrasana ny Pasika ny olona maro eran-tany. Ny olona maro moa zany araka ny azo tenenina dia ny jiosy izay mankalaza ny Pasika amin'ny fomba izay natsoin'Andriamanitra azy ary koa indrindra ny kristianina izay mankalaza ny Pasika izay nanoloran'i Jesosy ny tenany teo amin'ny hazofijaliana ary indrindra nitsanganany tamin'ny maty. Izany dia ao anatin'izany fotoana izany tsika tokony hieritreritra tsy izao andro Pasika izao ihany zany no hoe Pasika izao dia hiomana ny izao tontolo izao indray moa zany manomana ny Pasika satria tiany zareo ilay izy satria eo zany no mandeha ohatra ny varotra, ny chocolat, ny fety, ny fanomezana cadeau dia mahazo vola ny mpivarotra, vakansy koa ny andro dia izany rehetra rehetra izany zany fomba hankalazany izao tontolo izao ny Pasika fa antsika dia arak'izay mihitsy hoe nanolotra ny teny, nafoy ny ainy ho antsika ny Tompo dia nitsangana tamin'ny maty izy, nandresy tamin'ny fahafatesana dia miandry antsika any an-danitra. Ho avy Jesosy hiverina ny Tompo haka izay anazy ihany ka izay no omanintsika zany. Dia hanomana ny tenitsika, ny fontsika indrindra indrindra amin'ny teny izay hibebahantsika. Tonga dia hibebaka tsika satria izany no tian'ny Tompo. Arak'ilay teny teo zany tsy hiomana amin'ny Pasika izy dia fifaliana tahaka an'izao tontolo izao fa fety firavoravoana izy io. Izany zany tena hoe firavoravoana fa firavoravoana ao anatin'ny fanetretena zany no tena niantsoan'ny Tompo. Amin'ny aorian'ny fampaherezana satria hibebaka tsika hiantso ny fanahy masina avy eo handroaka ny asan'ny devoly dia handray ny asa fampaherezana zany i Mama Felisia dia hisy antso hanolo-tena arak'ilay tononkira faefatra hoe tena fanoloran-tena raha vonona hanolo-tena ho an'ny Tompo ianao dia tsy atahotra latsa, tsy atahotra heso satria dia izany mihitsy zany no an'ny manaraka an'i Jesosy amin'ny fahamarinana sy fahamasinana dia misy foana ny latsa sy heso azafady ary hazagagany amin'izany isika dia tena hoe vonona nanaraka an'i Jesosy izany. Dia ny tenin'Andriamanitra ka antsika ny teny hibebahantsika dia ao amin'ny Korintianina voalohany toko 5 ny 5 sy 7 ihany aloha no vakiantsika. Korintianina voalohany toko 5 ny 5 sy ny 7. Eto zany ny Tompo dia mbola mampahafantatra foana hoe maro ny tenin'ny Tompo zany tiany hampaherezana, tiany hozaraina na tiako izany ho anahy manokana na tianay hozaraina eto amin'izao fiaraha-mivavaka izao nefa izay ambaran'ny fanahy masina ihany no entintsika eto zany. Fanahy masina dia nampahafantatra mihitsy hoe ny Korintianina voalohany toko 5 ny 5 sy 7 io zany tena sy 7 izay no nambarany nandritra ny fotoana faraparan'izao ka dia hovakiantsika izany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mety ny fireharehanareo, tsy fantatrareo va fa ny masirasira kely dia mahazo ny vongana manontolo. Esory ny masirasira tranainy mba ho vongana vaovao ianareo arak'izay tsy hisian'ny masirasira anareo. Amen. Averiko ny tenin'ny Tompo zany dia mba ho azontsika tsara amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mety ny fireharehanareo, tsy fantatrareo va fa ny masirasira kely dia mahazo ny vongana manontolo. Esory ny masirasira tranainy mba ho vongana vaovao ianareo arak'izay tsy hisian'ny masirasira anareo. Amen. Eto zany raha henontsika dia miverina matetika ny masirasira. Masirasira ny sira fantatsika tsara fa zavatra tsiro zany hanatsarana ny tsiron'ny sakafo. Raha asiana sira ny sakafo dia mihatsara ny tsirony. Raha be sira loatra dia lasa manimba sy ratsy ary raha mihinana sira loatra ny olona dia manimba fahasalamana. Ny masirasira koa dia ny atao hoe levure koa zany. Amin'ny fiteny frantsay levure koa dia io koa natsoin'ny tenin'Andriamanitra eto hoe masirasira. Masirasira io dia levure zany rehefa manao mofo dia afangaro amin'ny levure ny mofo, ny farinina zany lafarinina dia lasa mivongana, lasa mibotsina, tsy
tsy karakaraina na amboarina eo no eo, andrahoina eo no eo mofo fa raha tena reny mofo hoanintsika reny zany dia apetraka aloha ny levure dia asaina miandry elaela de lasa miasa le levure, lasa mivongana, lasa misy manatsara ny lia zany mahatsara ny fahamasaha-mofo. Eto dia mipaka, mipasika ohatran'izao zany dia miteny mihitsy ny tompo hoe tena manala ny masirasira tranainy na ny masirasira kely, zay mety simba ny vongana hozy izy. Zay zany le hoe vongana mofo io zany fa eto de tena miteny mihitsy ny tompo io masirasira tranainy io dia ilay fahotana sy ny fahadalàna. Tsy ho amin'ny mipasika ihany araky ny efa notenena teo am-boalohany zany no ibebahantsika. Aza miandry pasika ianao fa raha tsy fantatra mihitsy zany ny ahatongavan'ny tompo. Zay de tena tenin'ny tompo koa zany nampaherizany tamin'ity herinandro ty hoe tsy fantatrao ny andro na ny ora, tsy fantatsika. Ny ampitso na rehefa avy eo zany tsy fantatsika mihitsy ny zavatra miseho, hita mihitsy zany amin'ny zavatra miseho eran-tany ary tsy ampozona, tsy ampozona amin'ny toerana misy ny guerre. Fantatsika tsara indrindra ny any Russia sy any Ukraine zany de milatsaka tampoka tsy fantatra mihitsy hoe oviana ny latsaka ny bomba io amin'ny toerana iray fa rehefa milatsaka ilay izy dia tonga de fahafatesana miandry na any Palestina koa zany na ny loza voajanahary na ny zavatra maro tsisy fantatra zany ny ampitso ka mitandrema fa fotoana fohy zao, tsisy intsony fotoana ka aza miandry hoe mipaka isaky ny mipaka izany ka izay ka ny tokony hanala ny masirasira, tokony hadidio tsara zany fa amin'ny fotoana isan'andro de tokony hadio anatrehan'ny tompo tsika. Ka zay izy hoe tsy mety ny fireharehanareo azafady. Lasa mirehare mihitsy zany ny olona satria mieritreritra hoe zay de milamina tsara ao anatin'ny fahafahana, ao anatin'ny fanoloran-tena na ao anatin'ny fananana koa na variana amin'izao fiainana izao fa tsy mety zany fireharehantsika zany. Zay zany tenin'ny tompo, aza mirehareha ny amin'ny ampitso fa tsy fantatrao ny ampitso. Tsy mety zany zay fireharehantsika zay fa aoka tsika hibebaka. Raha maheno zao fampaharezana zao ianao androany dia aza miandry fotoana fa hibebaka tsika avy eo hivavaka dia esory ny zavatra tsy mety amin'ny fiainanao fa tsy fantatrao ny ampitso. Toy an'le teny zany amin'ny anaran'i Jesosy tsy fantatrareo fa ny masirasira kely de mahazo ny vongana manontolo. Zay zany misy raha tsika mieritreritra hoe fahotana kely tsisy intsony zany le fahotana kely, ny lainga kely ny fitaka kely fa zany de manimba ny tenantsika manontolo. Le vongana manontolo de ny tenantsika, ny fiainantsika no avintsika eo anatrehan'ny tompo dia mila tena hoe diovina zany. Tsy ho amin'izao fotoana izao ihany fa manomboka izao tsika raha maheno zany dia tehirizy ny tenanao fa mila madio anatrehan'ny tompo. Andiny fafito amin'ny anaran'i Jesosy, esoriny ny masirasira tranainy mba ho vongana vaovao ianareo. Zay zany izy ny tranainy ny zavatra fahazaran-dratsy hatramin'izay moa zany de efa tsara tsy ho afaka intsony na zavatra tsy mety. Tsika tsirairay avy zao angambany de efa mahafantatra hoe tsy mety ity. Raha tsy fantatra ianao hatramin'izay mbola tsy nandray an'i Jesosy satria misy ny fiaraha-mivavaka sasany tsy mahafantatra mihitsy hoe ny zavatra ataony anie ka ratsy. Misy fiaraha-mivavaka sasany mihitsy de fiaraha-mivavaka fantatra sasany moa zany tiako teneny hoe finoana hafa de mampirisika mihitsy ny hialatra. Rehefa miara-miasa amin'ireny ianao zany de mahita an'ireny namany ireny de tena tsy menatra mihitsy izy hoe ny anahy indray zany mangalatra zany tsy mampaninona izany fa zavatra hafa mihitsy tsy maintsy atao. Ny vavaka intelo isan'andro, ny mandohalika sy ny zavatra hafa de tsy manko mihitsy zareo zany tsy azo sakanana mihitsy amin'izany fa tsy miala eo, tsy miala kely, tsy miala aorianan'ny fitaovavahana iny ka raha misy zavatra azo angalarina mipetraka fotsiny eo dia tsy menatra mihitsy zany ny olona mangalatra sy mamitaka ny namany. Ka zany rehetra rehetra zany zany natao hoe masirasira tranainy sy masirasira ela ka tokony esorina ankoatran'ny fahotana ratsy, fahotana tsy tsara zay fantatsika zany efa tenenin'ny tenin'Andriamanitra foana zany ny fanompoan-tsampy, ny fijangatsangana, ny lainga, ny fitaka. Zany rehetra rehetra zany tokony ho esorina. Hibebaka tsika avy eo dia hanala zany fahotana zany any amin'ny toerana misy antsika tsirairay avy. Zay zany tsy mahita fa ianao no miatrika eo anatrehan'ny tompo dia hibebaka sy handohalika ka angatao ny tompo. Angatao izy izy tokoa no tena hoe maty ho fanavotana antsika ao amin'ny Romanina toko 5:5 tsy vakiantsika zany fa tenin'ny tompo mihitsy zany tenin'ny nambaran'i Paoly zany ho an'ny Romanina hoe fa fonom-bola mpanota isika
dia maty hamonjy antsika Kristy. Tsika zany mpanota, raha mbola tsy nahafantatra tamin'izany ny Rômanina moa zany efa nahafantatra dia Jesosy no maty. Amin'izao andro fahafatesana fankalazana ny fahafatesan'i Jesosy mankalaza tsika fa izy efa maty nefa nitsangana dia ho avy izy. Efa miandry izy zany ny fiandrasana ny amin'ny fiverenany haka antsika ho any an-danitra. Ka dia izay fa hozy izy zany hoe arak'izay tsy isian'ny masirasira anareo, avelo kely ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny 15 amin'ny anaran'i Jesosy, esoriny ny masirasira tranainy mba ho vongana vaovao ianareo arak'izay tsy isian'ny masirasira anareo. Zay zany mba tsy isian'ny masirasira intsony. Le masirasira zany raha ny heverina hoe fanatsarana ny sakafo eto na hoe manatsara ny mofo, hay le izy zany mety tena manimba mihitsy le masirasira eto dia tena hoe fanadiovana ny tenantsika. Amin'ny fomban'ny jiosy dia amin'ny andron'ny Paska ohatr'izao dia tena manala ny loto mihitsy zareo, fanadiovana trano, fanadiovana ny zavatra rehetra. Fa ho antsika dia ny loto amin'ny fomba rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra esorintsika zany dia tokony tsy hiverina amin'izany intsony koa tsika. Dia tohizako ny famakiana ny teny zany ao ambany eo ny andininy fafito ihany dia ny andininy ajanoko amin'ny andininy fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa voavony Kristy Paska ho antsika, koa aoka isika hanao andro firavoravoana tsy amin'ny masirasira tranainy na amin'ny masirasira ny lolom-po sy ny ara-tsim-panahy, fa amin'ny mofo tsy misy masirasira dia ny fahadiovam-po sy ny fahamarinana. Zay zany no tena katsahan'ny tompo amintsika rehefa maty Jesosy famonjena antsika. Andro firavoravoana zany zao, dia andro tsy misy masirasira io indraindray tena hoe andro amin'ny alahelo, amin'ny fahoriana, fa miravoravo amin'ny fanetretena. Fanetretena dia ny fialana amin'ny lolom-po izy masirasira ny lolom-po sy ny faharatsim-panahy, fa amin'ny mofo tsy misy masirasira dia ny fahadiovam-po sy ny fahamarinana. Zay le ambarantsika eto foana eto amin'izao fiaraha-mivavaka izao zany dia ambara foana ny fahadiovam-po zany dia ny fahamasinana. Mila masina zany eo anatrehan'ny tompo, izay masina ihany ohatra izy eo aminy sy mahita azy, ary ny fahamarinana dia miala amin'ny tsy fahatanterahana rehetra zany, fahamarinana izay fantatra etỳ amin'izao tontolo izao eo amin'ny lalàna an'izao tontolo izao dia efa misy mihitsy hoe zavatra tsy marina, fa reny lalàna reny dia nitsoahana tamin'ny lalànan'Andriamanitra izay miteny hoe izao natao hoe fahamarinana, aza mamono olona, aza mandainga, aza mangalatra, aza mijangajanga, aza manompo sampy, izany rehetra rehetra zany zany natao hoe fahamarinana eo anatrehan'Andriamanitra dia mitondra antsika amin'ny fahamasinana. Dia hibebaka tsika dia tsika handoalika maharitra hatramin'ny farany, fa mbola hisy zany tenin'Andriamanitra ho fampahirezana ho anao, mety fampibebahana ihany koa, fa ho avy ny farany ahafahanao koa raha mbola tsy nandray an'i Jesosy ianao dia hiara hivavaka ianao zany amin'ny mpanomponya handray an'i Jesosy na hanavao fanoloran-tena. Ka dia handeha tsika hibebaka tsika, izay zany tena tadiavin'ny tompo sady hivavaka tsika, handoalika dia hibebaka eo anatrehan'ny tompo. Avy eo tsika rehefa tena mahatsiaro fa voadio satria Jesosy tokoa dia maty noho ny niotantsika, dia raha mahatsiaro zany ianao dia sahia koa mitsangana mandroaka ny asan'ny maizina, ny asan'ny devoly, dia handray ny fanamasintsika hihaonantsika amin'ny tompo hitombo amin'ny masirasira tsara vaovao indray zany manomboka izao. Ka dia handeha tsika hivavaka handoalika eo anatrehan'i Jesosy tompoko. Eny ray aho, ndeto izay tsirairay avy mandoalika eto anatrehanao, izany no vavaka sy fihaonana sady ataonay eo anatrehanao. Ianao no anton'ny fotoana androany, ianao no nandamina Tompo hatramin'ny voalohany ny hira izay vavaka ihany koa natombokay teo, ianao no nafony ainao hitondra ny fahotanay rehetra, ka dia ianao no antsoinay dia Andriamanitra any an-danitra any. Ianao ilay tompon'ny tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka, tompon'ny fahefana rehetra hatrany an-danitra ka hatraty an-tany. Ianao no antsoinay ny Andriamanitra tsy miova hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny ary mandrakizay. Ianao tokoa naniraka ny zanakao lahy tokana Jesosy Kristy ho famonjena, ho fanavotana anay. Nametraka ny zanakao ianao hanolotra ny tenany ho famonjena anay Tompo teo amin'ny hazofijaliana, da nidatsaka an-drano ianao Jesosy ho fanadiovana anay, ka izany no anetren'ilay teny eto anatrehanao indray. Betsaka ny masirasira tranainy,
elana vaovao koa ary zay iaina anay Jesosy, nilolopo izy ianao tianao zay hadio am-po, ho mendrika ho masina eo anatrehanao eny Tompo, ankehitriny zay raha tsy mendrika, feno lolopo feno sain-dratsy dia entina anatrehanao sady zany mivavaka aminao zay mitondra ny tenanay tsirairay avy. Mba hadio Jesosy, esorina ny tsy fahatanterahana rehetra, ny fomba fiaina tsy araka ny sitraponao. Amin'izao tontolo izao nandeha tetỳ amin'izao tontolo izao tokoa zay niaina tam'izao tontolo izao tam'y fijery, tam'y fiaino, tam'y fandeha rehetra, ny ataonay rehetra de tsy araka ny sitraponao ka zany no anantonanay anao ankehitriny. Manesy teny zay Jesosy, mba tsy ho fomba fotsiny, mba tsy fotoana very fa mba ho fanoloran-tena ho anao irery ihany Jesosy. Manolo-tena tokoa zay araka ny hira teo eny betsaka ny zavatra miseho etỳ am'izao tontolo izao ny Yesu ny latsa fa ianao irery ihany no tomponay ka dia mangataka anao hatreho ny fotoana, hatreho zay tsirairay avy enoa ny vavakay Tompo. Entina eo anatrehanao Jesosy ny masoko, ny masonay tsirairay avy, ny masonay nijery ny zavatra maro etỳ am'izao tontolo izao eny Tompo matetika de feno fitsiritana rehefa mahita ny ratsy ambinina Tompo, zao tontolo izao toa ohatrany ambinina, de any zay ka variana mijery ireny Jesosy tsy mahita ny fanjakanao. Ny fanjakanao lay mamirapiratra omaninao ho anay Jesosy teninao zany fa ianao manamboatra fitoerana ho anay any an-danitra any ka de zany no mba angatahanay Tompo, mba ho jerenay andro aman'alina manopy ny masonay zay any an-tendrombohitra, any amin'ny voninahitra ao any an-danitra any no mba tianay ho jerena sa aza vela variana etỳ am'izao tontolo izao ny fijerinay. Mijery zao rehetra zao mijery zavatra ratsy tsy araka ny sitraponao de fonana aminao mangataka ny ranao sady Jesosy hanadio ny masoko, hanadio ny masonay tsirairay avy, diovy ny masonay tam'y fijery tsy araka ny sitraponao, mijery zavatra ratsy, mijery zavatra tsy araka ny sitraponao na de heverina efa tsara ary zany ianao mahafantatra ka de ampio zay Jesosy mangataka ny ranao soa, diovy ny fijerinay manomboka izao diovy ny masonay mba hijery anao irery ihany mba tsy hijery afa-tsy anao irery ihany saotra indrindra Tompo. Eny entinay aminao koa ny sofinay, ny sofinay Tompo, entinay aminao ny tenanay manontolo de ny sofinay koa zany Jesosy, sofiko entiko aminao raha miaino, miaino vaovao zavatra misy eran-tany, vaovao mety vaovao tsara amin'ny olona, mety vaovao ratsy koa satria de faharatsiana no enina isan'andro, ny loza, ny fahafatesana, ny ady, indrindra ny zavatra miseho ankehitriny dia tena zavatra mampiherikerika ny foko. Hany ka variana koa zay Jesosy noho ny zavatra eninay ka de fonako aminao ny sofiko, ny sofiny tsirairay avy. Raha vonona zay Jesosy hiala amin'ny fihainoana zavatra ratsy, mampiherikerika ny fonay. Tianao zay hanana fahadiovam-po, fahadiovam-po de hiala am'tahotra, hiala am'tahotra Tompo mba tsy hatahotra ny fahafatesana, tsy hatahotra ny hampitso tokoa, tsisy mahafantatra ny hampitso fa zay miaraka aminao de atehirizinao ary ny tananao zay ianao tsy fohy fa tena mavonjy, ny sofinao tsy lalodalovana fa mahare, ka omeo anay Jesosy ny sofinao mba handre ny vavakay androany. Hieno ny teninay tsirairay avy hieno ny vavakay Tompo ny fonana aminao, fona aminao koa zay raha mihaino, variana mihaino zao zavatra rehetra zao etỳ am'izao tontolo izao de mangataka ny ranao soa Jesosy, ny ranao tokoa teo amin'ny hazofijaliana, hanadio tanteraka, hanala zay fiaino tsy araka ny sitraponao ka mahatonga fieritreretana ao anatin'ny fonay, ao anatin'ny sainay ka de mangataka ny ranao soa, diovy ny sofinay, diovy ny masonay Jesosy, ny fijerinay sy ny fiainanay manomboka izao mba tsy hahita afa-tsy ianao, tsy hijery afa-tsy ianao. Entina aminao koa ny tanana, ny tanako Jesosy ny tanako nandray zavatra maro, niasa tam'y zavatra maro ka tsy araka ny sitraponao. Betsaka amin'ny mpanomponao, betsaka amin'ny olona androany raha vonona tokoa hiaino hanaraka anao de hiala amin'ny asa fanompoan-tsampy, hiala amin'ny fitaka, ny lainga, eny Tompo ny lainga na de ny lalatra vita amin'ny tanana amin'ny endrika samy hafa de fonana aminao ny halatra rehetra, ny halatra tsy araka ny sitraponao ny raisin'ny tanana, nataon'ny tananay tsirairay avy de mangataka aminao esory zany androany, diovy amin'ny ranao soa ny tanako Jesosy, diovy ny tananay tsirairay avy tamin'ny halatra, tamin'ny fitaka, nanao zavatra tsy araka ny sitraponao, nandeha tsy araka ny sitraponao ny tananay dia fonana aminao diovy ny tananay tsirairay avy sasao amin'ny ranao soa mba ho afaka
mba tsy mitana anay tokoa Jesosy, ny havery anay hitondra anay any amin'ny elo, any amin'ny afo be fa aoka mba ho feno fahadiovana. Zany Tompo mba tsy masirasira, tsy masirasira ratsy ny zavatra tananay fa mba fahadiovana sy fahatsarana no entinay hiaraka aminao. Entina aminao koa ny tongotray, ny tongotro Jesosy entika eo anatrehanao. Mandeha tetỳ am'zao tontolo zao, ianao nametraka anay aty am'zao tontolo zao nefa ianao miteny matokia hozy ianao fa faresinao zao tontolo zao ka dia aoka izay Jesosy atoky. Nandeha tam'zao tontolo zao niazakazaka ety am'zao tontolo zao, ety de malalaka, nikodana ny lalana kanefa dia ety ny lalana mankany aminao, tery hozy ianao ka de mifono aminao zay raha variana niazakazaka aty am'zao tontolo zao, mahita ny zavatra maro, mahita ny zavatra miseho dia mieritreritra Jesosy fa zany no heverinay fa tsara ka de hifonana aminao raha tsy mandeha araka ny lalanao. Lalanao dia mitondra anay any am'fanjakanao Jesosy, any an-danitra any zany ny fanirianao dia ny fahamarinana sy ny fahamasinana, zany no tianao alehanay sy arahanay ka dia hamindrafiko aminay tsirairay avy. Ny tongotray diovina am'ranao soa, sasao ny tongotray, sasao ny tananay, ny sofinay, ny masonay, ny tenanay manontolo, entina aminao koa na ny vavanay na ny molotray ary indrindra ny lelanay matetika miteny mibedibedy foana, zany no fimenomenomana ahatonga fahaveresana matetika koa. Zany de tena masirasira ny lela tokoa de mitondra anay amin'ny fahotana, mitondra anay amin'ny tsy famendrehana rehetra ka de hifonana aminao raha tsy araka ny sitraponao ny zavatra tenenina, ny varanay de hifonana aminao foana. Mangataka amin'ny ranao Jesosy hanadio ny tenako, ny lelako, ny vavako, ny molotro mba hiteny ny fahatsaranao, ny fahamarinanao irery ihany ka de misaotra amin'ny ranao soa manadio ny lelanay tsirairay avy, hiteny ny fahamarinanao Tompo, hianambara ny fahatsaranao zany tokoa no tianao ambara. Mitoria ny filazantsara, mitoria ny filazantsara, ny filazantsara Jesosy de ianao irery ihany, ianao lay tsara, ianao lay tsy miova hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay ka de ampio zay hiteny tsy hanambara fa tsy ny tsara ihany de ny fahamarinanao, ny fahamasinanao ka de misaotra indrindra amin'ny ranao soa manadio anay, misaotra ny ranao manavao ka zany mbola hanavaozanay ny fanontena foana. Hanavaozanay koa Jesosy hisotroana ny ranao, le ranao teo amin'ny hazofijaliana de tena ampy manadio sy manavao anay ka de misotro ny ranao zay Jesosy, sotroko ny ranao Jesosy hiaina ao anatiko, hikoriana ao anatiko hanadio ny tenako, hanadio ny taovako, ny rahan'i Jesosy Kristy mangataka ny ranao Jesosy hiasa hikoriana ao anatiko sotro ny ranao Jesosy hiasa sy handoro ny ranao de mandoro zay tsy hanao rehetra, n'inona endrika aretina, n'inona valana aretina, n'inona tsimboka aretina ao anatin'ny vatana, ao anatin'ny taova rehetra de potehako sy roahako amin'ny anaran'i Jesosy ary indrindra dorana amin'ny ran'i Jesosy Kristy. Misaotra Tompo fa ny ranao de manova ny fonay, manala ny fo maloto, manala ny tsy finoana, manala ny tahotra, manala ny henatra fa mikoriana ao anatinay Jesosy ny fahasahiana, mikoriana ao anatinay ny ranao Jesosy hanavao ny tenanay manontolo, hanasitrana ny aretina, hanala zay tsy hanao rehetra, ny saina rehetra, ny fijery tsy araka ny sitraponao, ny fiaino tsy araka ny sitraponao dia avao manomboka izao ary indrindra manolo tena ho anao zay dia diovy amin'ny ranao soa, sasao zay Jesosy mba tsy ho fahatsiarovana, ho isan-taona fotsiny ny fanarahana anao fa mba isan'andro Jesosy isan'ora de ho anao tokoa zay. De misaotra satria ny ranao manadio manavao zany no asahianay Jesosy hitsangana satria nodiovinao tamin'ny ranao soa zay ka de hitsangana koa zay handroaka ny asan'ny devoly, ianao lay miteny hitsangana, sahia hozy ianao roahin'ny devoly de handositra anareo ka dia hitsangana zay Jesosy handroaka ny asan'ny maisina, handroaka ny asan'ny devoly zay didina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta androahana ny devoly Satana, devolin'ny Losifera, miala ny devoly Satana, ny menarana ela, ny menarana tranainy, ny masirasira tranainy, masirasira ela, zay mitondra loto, mitondra faharatsiana amin'ny tenako, amin'ny fanahiko, amin'ny ankonako amin'izao asa fanompony zao didina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny asan'ny devoly rehetra, ny asan'ny Satana tsy hanan-kely, tsy hanam-pahefana fa roahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mivoaka nareo Satana. Miala ny devoly, miala ny asan'ny devoly Satana, tsy hanan-kely, tsy hanam-pahefana amin'ny tenako
Amin'ny ankonako a, ny amin'ny vatako manontolo ao anaty, efa resy ny Satana, efa resy ny devoly, torana amin'ny ranon'i Jesosy, voahana amin'ny anaran'i Jesosy any am-paharimby-trafo. Ny asan'ny maizina, ny asan'ny devoly, fanakorotana, manome sain-dratsy, mameritseritra maloto, mampiherikerika ny saina, mampiteniteny foana, mampiherikerika ny sofina, ny fijerinay a, de roahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho any am-paharimby-trafo nareo Satana, tsy hanan-kely, tsy hanam-pahefana. Idina amin'ny anaran'i Jesosy ny asan'ny devoly Satana rehetra ho any am-paharimby-trafo. Devoliny zazavavin-drano, devoliny fanompoan-tsampy, devoliny famisaviana, ny mpamosavy. Inona endrika famisaviana amin'ny tenako, amin'ny ankonako, amin'ny asan'Andriamanitra, amin'ny mpanompo ny tsirairay avy, dia didiko amin'ny anaran'i Jesosy ho any am-paharimby-trafo. Tena kely amin'ny tenanay ny devoly mitondra loza, mitondra asan'ny Satana, devoly fahafatesana. Inona devoly fahafatesana? Rohako amin'ny anaran'i Jesosy endrika fahafatesana ara-batana, ara-panahy, didiko amin'ny anaran'i Jesosy ho any am-paharimby-trafo. Ny fahafatesana, devoly loza, devoly mitondra loza, teako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho any am-paharimby-trafo. Devoly loza, devoly fanenjehana, devoly fanaratsiana rehetra, devoly fankahalana, devoly fampahantrana rehetra, didiko amin'ny anaran'i Jesosy ho any am-paharimby-trafo. Inona devoly mitondra sakana, tsy sehoan'ny voninahitran'Andriamanitra amin'ny fiainako, amin'ny fiainan'ny ankonako, amin'ny vady aman-janako, amin'ny asa fanompoana, amin'izao asa fitoriana zao a, kitihana amin'ny anaran'i Jesosy ny Satana sy ny devoly any am-paharimby-trafo, ny devoly dragona, devoly menarana ela, menarana tranainy, kitihana amin'ny anaran'i Jesosy any, tsy finoana, tsy finoana, fanahiana amin'izao fiainana zao a, roahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho any am-paharimby-trafo. Tsy hanan-kely, tsy hanam-pahefana amin'ny fiainanay, amin'ny tenanay tsirairay avy. Fa ny ranonao soa Jesosy, ny ranonao tokoa no manadio anay Tompo, manadio ny ranonao a, ampy manadio a, manavao a, ary ianao dia namonjy nanolotra ny tenanao tenanao a, ho famonjena anay. Vavony zahay noho ny anaranao Jesosy, ianao ilay Kristy, ianao ilay Mesia, Masia, Yesoa, manadio anay, manavao anay a, isan'andro a, ka androany zahay Jesosy a, dia olom-baovao indray a, miala zay tianao rehetra, miala any am-paharimby-trafo zay tianao rehetra, masirasira ela, masirasira tranainy, ny fombafomba rehetra, ny fahazaran-dratsy a, mbola didiko sy roahako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy a, tsy hanan-kely, tsy hanam-pahefana amin'ny tenanay, amin'ny tenako manontolo, amin'ny fiainako rehetrarehetra, amin'ny asa fanompoana, miala any am-paharimby-trafo nareo Satana, tsy hanan-kely, tsy hanam-pahefana, fa ny rahan'i Jesosy, ny rahan'i Jesosy ampy manadio, manavao androany a, manadio ny tenanay tsirairay avy, manadio ny fanahinay. Misaotra fa ianao miady a, ny amin'ny Jezebela, ny amin'ny fitondran-tena ratsy a, fitondran-tena maloto a, dia didina amin'ny anaranao any am-paharimby-trafo, tsy finoana, tsy fikerikerehana amin'izao fiainana izao, didina amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy hanjaka amin'ny tenako, tsy hanjaka amin'ny fo sy ny fanahinay a, amin'ny saina, amin'ny fieritreretana rehetra. Kitehana ny devoly, roahana any am-paharimby-trafo a, fa ny ranao Jesosy no angatahana, angataka ny ranao izay tena handrakotra anay tanteraka. Ny ranao no tena hikoriana ao anatinay Jesosy a, hikoriana ao anatiko a, hanome fahanavaozana vaovao, miaina vaovao, fiainan-baovao, rà vaovao no hikoriana, hanasitrana zay tsy hanao rehetra, hanala zay tsy hanao rehetra, hitombo, finoana, fanantenana amin'ny fanarahana anao, hanala ny henatra, hanala ny tahotra. Fa ny ranao Jesosy omba anay, hitahiry anay a, dia misaotra amin'ny famindrampo, misaotra miasa, misaotra manadio sy manavao anay a, misaotra ny amin'ny teninao, misaotra amin'izao fotoana izao satria ianao no mbola mitahiry anay velon'aina izay Tompo, salama sy matanjaka, afaka mitory manambara ny fahatsaranao. Ianao ilay filazantsara dia ianao no isaoranay a, misaotra ny ranao soa miasa, misaotra ny ranao soa manavao isan'andro, dia masino ny tenanay, tehirizo izay Tompo a, dia misaotra amin'ny fiasanao a, dia misaotra ny tompontsika ny amin'ny fanadiovany a, misaotra amin'ny finoana, ahafahantsika mandroaka ny asan'ny maizina, mandroaka ny asan'ny devoly a, devoly dia efa resy tokoa, efa resy teo amin'ny hazofijaliana izany a, izany a dia resin'i Jesosy a, nahatonga azy nitsangana tamin'ny maty a, ny fahavalo, ny heritreritra ho fahafatesana, fa izany a dia fahavelomana ho an'ny Tompo a, izy nandresy ny fahafatesana, nitsangana ny Tompo a, ho famonjena antsika, ho finoana ho antsika fa velona ilay Jesosy Kristy arahantsika. Ka dia andro alina isika, misaotra ny Tompo ary indrindra mangataka ny fanahy masina ho amintsika foana, ho amintsika, hamelona antsika satria tsy nitsinona tsika tsirairay avy raha tsy ny fanahy masina. Izany fanahy masina izany koa dia nomeny Tompo a, nomeny ray a ho an'ny zanany, nasehony izany a, rehefa vita batisa ny Tompo, vita batisa tamin'ny ranobe a, dia tonga ny fanahy masina koa
niseho nipoitra teo anatrehan'ny olona fa Jesosy Kristy ilay Mesia, ilay Masia, Yesoa ho famonjena ho fanafotana antsika dia angatao ilay fanahy masina hameno antsika tahaka ny efa nomezany ny mpanompony hatramin'izay ka dia ianao fanahy masina angatanay misaotra Tompo fa ianao irery ihany hanome anay ny finoana fanantenana mandroaka ny asan'ny maizina sy ny devoly ary ankehitriny izay dia miantso anao, henoy anao izay fanahy masina. Ilanao izay fanahy masina, tendreo ny vavanay, tendreo ny sofinay, tendreo ny sofiko, ny lelako, ny masoko, ny fiaino rehetra, ny tenako manontolo mba ho fenanao, fenoy fanahy masina, ilay fanahy masina, fanahy masina iray irahanao ho amin'ny mpanomponao aminay tsirairay avy, ilay fanahy afoko, ilay fanahy afo mandoro izay tsy hanao rehetra ao amin'ny tenanay, ilay fanahy afo mandoro, mandoro ny asan'ny maizina, ny asan'ny devoly ihany koa ka dia ilay fanahy afo aseho aminay, toetra ao anatinay, ianao ilay fanahy masina mampianatra, mananatra, fanahy mananatra mampianatra anay mampahafantatra anay ny marina, mampahafantatra anay ny tsara, manala izay tsy hanao rehetra fa ianao ilay fanahy famarinana, ilay fanahy famarinana hanamarina anay, hanala anay amin'ny fahotana rehetra, hanala anay amin'ny fahadalàna, amin'ny tsy finoana, amin'ny tahotra, amin'ny henatra, ilay fanahy manolontsaina tari-dalana amin'ny lalana tsara, manolontsaina manome fahendrena, mitari-dalana, mampianatra anay ny marina, mampianatra anay ny fahamasinana. Eny Tompo fanahy masina, tongava ianao, fenoy anao foana izay. Ilanao izay tsy mahay manao na inona na inona izay Tompo fa tsy ianao no aminay ka dia misaotra indrindra fa ianao no miasa, tsisy mahasakana rehefa ianao no miasa fanahy masina ka dia tahaka izany no efa niasanao hatramin'izay, tsy izao ihany Tompo fa efa niasa ianao mifidy ireo mpanomponao maro hatramin'izay mahandraka ankehitriny dia mbola mifidy ianao miantso, tsy izahay no mifidy fa ianao no mifidy fanahy masina ka dia tehirizo izay handeha hamokatra tokoa, hanambara ny fahatsaranao, hanambara koa ny faharatsiana izay misy etỳ amin'izao tontolo izao ka dia fenoy izay fanahy masina, fenoy ianao izay mba fantatra ny olona rehetra fa velona sy mahery ianao, velona sy mahery ilay Andriamanitra rahanay, ilay Andriamanitra mahay zavatra rehetra, tompon'izao rehetra izao. Ianao ilay fanahy masina efa nandomba tambonin'ny rano tamin'ny nanorenana izao rehetra izao ka dia misehoa aminay, miasa aminay, fenoy foana izay fa mila anao, manantena anao izay ny handrandranao mandrakariva. Misaotra indrindra Tompo, misaotra fanahy masina fa ianao rehefa tia dia tia hatramin'ny farany ary ianao miasa amin'ny fombanao tsy takatry ny sainay tsirairay avy ka dia asehoany voninahitra ao, asehoany voninahitra ao, n'iza vonona naradianao manolotra ny tenany sy ny fiainany manontolo anao Jesosy dia hiasa ianao hanadio amin'ny ranao soa ary indrindra fenoinao ny fanahinao masina ho aminay, ny fanahinao masina no angatanay hitobaka, hiseho amin'ny fiainanay, hitari-dalana indrindra, misaotra indrindra satria ianao tokoa tsy mifidy n'iza, tsy mifidy tavan'olona ianao fa miasa amin'ny mpanomponao n'iza vonona hiaraka aminao, handray anao Jesosy hiala amin'ny fahotana, hiala amin'ny faharatsiana dia miasa ianao ka dia manome ny fanahinao masina ho aminay tari-dalana, hanolontsaina, hanome fahendrena. Misaotra fanahy masina, miasa aminay isan'andro, miasa aminay ary mbola miteny indrindra mampahafantatra anay ny marina sy ny tsy marina rehetra amin'izao fanompoana sy fanarahana anao izao. Misaotra indrindra fa mihaino vavaka ianao, mamaly vavaka. Misaotra Tompo, ianao no derahanay, ianao no ankalazaina ka dia manome voninahitra anao mandrakariva izay noho ny famindrapo ataonao aminay tsirairay avy dia misaotra indrindra Tompo, iasainao amin'ny mpanomponao mitohy ny fotoana rehetra, tsy androany ihany fa ny fotoana rehetra izay iasanay, n'aiza n'aiza no misy anay, n'iza dia miasa ianao fa ianao no tomponay sy herinay amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany ka dia raina mandrakizay ny anaranao Tompo, ianao no mianay voninahitra, ianao no ankalazaina. Misaotra Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleloia. Amen. Amen. Amen.
Ia misaotra ny tompo isika ry havana amin'izay fibebahana izay indrindra raha tena nanolo tena tamin'ny tompo ianao nibebaka dia vonona tokoa. Nasaha nandroaka ny asany maizina dia olom-baovao zany ilay fanahy masina no omena antsika mandrakariva. Inga anie ny tompo hiaraka amintsika hatramin'ny farany satria akaiky ny fotoana fa tsisy intsony ny fotoana raha ny tena marina fa inga anie antsika mba hahatratramin'ny farany amin'izao fihazakazahana izao. Dia omeko an'ny mama Felicia zany ny toy ny fotoana dia maharitra hatramin'ny farany tompoko fa ny tompo mbola haneho ny fiainany amintsika koa. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleloia. Za dia efa manao veloma anareo sady zany amin'ny anaran'i Jesosy. Raha sitrapon'ny tompo dia amin'ny heriny indray tsika mihaona. Alleloia. Amen. Amen, amen. Mbola faly miarabanareo tsiraray avy aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo dia misaotra ny zokerika nampibebaka antsika teo dia voninahitra ho an'i Jesosy teo ihany koa ny fandroana devoly zao zany tsika dia tonga amin'ny teny fampaherezana. Alleloia. Teny fampaherezana, ny fanahy masina no mitondra ny teny. Fa izay menadamo fantatrareo tsara fa fitaovana fotsiny ihany izay eto. Dia tonga zany tsika ny amin'ny teny izay omeny fanahy masina antsika anio zany dia alohan'izay hivavaka aloha isika, hivavaka tsika angatahana ny herin'ny fanahy masina. Efa eo ny fanahy masina fa mbola hivavaka zany isika mezantsika voninahitra ihany koa ny tompo naverina foana zay ny amin'i Jesosy, naverina foana dia zava-dehibe zany satria tena hoe fiadanam-pontsika mihitsy ny miantso ny tompo resaka aminy mivavaka aminy. Zay ny tena fiainantsika. Amen. Mivavaka isika tompoko. Jesosy io mankasitraka kafenao anao, misaotra Jesosy ny amin'ny fibebahana teo Jesosy. Misaotra ihany koa ny amin'ny fanahy masinao izay nomenao anay zanakao tsiraray avy. Jesosy Tompo, tonga amin'ny fotoana zao izay hainoana ny teninao. Eny efa nare ny teninao zay teo Jesosy fibebahana. Fa araka ny tenin'ny mpanomponao mbola mety ho fibebahana ihany koa ny teny izay hozarainao eto fandroany. Ka mangataka aminao fanahy masina oka ianao ampiteny ahy izay sitrakao rehetra. Oka koa nao hampiratra ny masom-panahy tsiraray avy. Ka miasa fanahy masina oka izay tianao ambara ihany no voambara. Ampianaro izay fanahy masina fa mila anao. Satria reraka izy raha ohatra ka tsy misy anao amin'ny fiainanay. Satria fa ho avy ianao Jesosy. Ka mankasitraka indrindra fanahy masina ka sin'olonao tsiraray avy. Sokafo ny masom-panahy tsiraray avy. Eny, oka iaino koa ny tsiraray avy ary ankatoanao anaraka izay tianao ambara satria verimaina izay. Raha ohatra ka tonga eto hiantso anao, hivavaka aminao ray nefa ny tsy zavatra azonay. Tsy zavatra azonay akory fa toy ny jamba ihany ary toy ny marenina ihany. Ka sanatria afo be no hiafarany. Fa ankehitriny Jesosy mangataka aminao tena hiasa ny fanahy masinao fa vonona hiasa fa tena hisokatra masom-panan'olona tsiraray avy handray anao Jesosy Ka ny voninahitra ho anao Jesosy hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay doria. Saotra tompo. Amen. Amen. Ny teny zany izay hoentsika anio hoentin'ny fanahy masina anio dia ao amin'ny bokin'ny Matio. Matio 4:20. Io teny io fantatsika tsara moa satria efa araka ny teny zokerika teo hoe efa anatona ny andro Paska zany isika. Ny Paska zany tokony ho isan'andro mihitsy amin'ny fiainantsika fa tsy hoe koa amin'ny le 20 ihany. Tsy hoe koa indepandesa-taona fa tokony isan'andro mihitsy no iainantsika zany ny Paska. Tena tokony izay mihitsy tsika mahatsiaro foana zany ny amin'ny nanavotan'ny tompo antsika zany tokony hoe Paska iainantsika zany fa tsy hoe koa rehefa tonga ihany ny andro indepandesa-taona zay tsika vao manomboka manao akanjo tsara be, makany am-piangonana, manao sakafo be, manasa ny havana miaraka amin'ny olona dia mihira amin'ny korala dia mieritreritra hoe ankasitran'Andriamanitra ny toy izany. Ry havana tsy izany mihitsy ilay Paska. Tsy izany mihitsy ilay Paska fa isika dia tokony ho Paska foana ny fiainantsika isan'andro isan'andro. Marina fa ankalaza ny Paska isika satria io Paska io zany no fety iray tena hoe tiany tompo ataontsika ety ambony tany. Io ankasitrahany io, ankasitrahany ny Paska fa ny Noely sy ny fety hafa farantaona dia tsy ankasitrahan'Andriamanitra izany. Fa ny Paska ny amin'ny namonjeny antsika dia ankasitrahan'ny tompo izany. Nefany manao ahoana ny fampiasaintsika zany Paska izany. Jesosy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra, izy mihitsy ilay Paska, izy mihitsy ilay maty
dia velona indray noho ny fahotantsika. Izy mihitsy. Ary ny ten'Andriamanitra zay resintsika anio dia manambara mihitsy zany amin'iny aretan'ny Tompo tamin'izy ilay nivavaka. Nefany mifono zavatra maro io ten'Andriamanitra io. Misy fampitandremana lehibe ho antsika izany satria tsy azontsika vazivaziana zany Andriamanitra, tsy azontsika vazivaziana izy. Mila antsika tena hoe mitandrina mafy fa tsy hoe andahany vola ohatrinona anaovana fety ho an'ny Pasika. So sanatria ka tsy mety ny zavatra ataonao. Mila tena mitandrina mafy isika. Tokony hanao ahoana moa ny andro Pasika amin'ny fiainantsika? Tokony hanao ahoana? Tena tokony andro hitokananao mihitsy ho an'ny Tompo izany. Teo i Zokerika dia nanambara ny amin'ny hoe masirasira kely dia mahazo vongana lehibe. Lasa tonga zany masirasira kely, lasa tonga dia lasa masira zany ny zavatra anankiray lehibe. Izany hoe isika izany dia tena tokony hoe ahatsapa hoe manao ahoana ny toe-panahintsika araka an'Andriamanitra. Manao ahoana tsika araka an'Andriamanitra. Zavatra kely everintsika fa mety amin'ny fiainantsika mety vao animba antsika ankajantsika any amin'ny elo, averentsika any amin'ny elo satria mieritreretintsika hoe manompo an'ny Tompo. Hoe ho an'i Jesosy anaovako ny Pasika, andeha hivavaka ako, hividy akanjo vaovao ako, anao an'izao nefa tsy mijery akory Jesosy. Tsy mijery akory Jesosy. Mila mitandrina mafy isika tompoko. Tokony ao am-pontsika ny Pasika. Ary koa tokontsika tena hoe amin'ny fanomponan' Jesosy fitadiavana azy, fahatserovana azy mihitsy hoe inona zavatra niseho. Aty mantsy zao aty ampita aty mety any amintsika fa misy manao an'izay koa, manomboka sahady efa manomboka efa ela ny famarotana hoe chocolat, le hoe na formana hoe lapin zany, ry havana zava-doza izany. Tena hoe zava-doza satria tena manivaivan'Andriamanitra. Chocolat tena be dia be any amin'ny magasin. Dia mieritreritra hoe ho an'ny Pasika izany. Pasika an'izao tontolo izao izany. Tena tahaka tamin'ny andron'ny zanak'Israely mihitsy, tena amin'ny Sodoma sy Gomora mihitsy izany, tamin'ny Babilona mihitsy izany. Tena hoe zavatry ny tany, arenan'ny tany, sakafo. Anadinoana ny Tompo izany. Tena mila mitandrina mafy isika. Izay le hoe manao ahoana moa ny toe-panahintsika amin'ny izao andro ny Pasika ho avy izao. Hovakintsika ny ao amin'ny Matthieu 4:20, 5:30 ka hatramin'ny 7:30. Dia eo ihany koa ny ao amin'ny Lioka 2:20 zany ny amin'io angalantsika zany le verset misy ifandraisany satria mitovy zany ireo tantara roa ireo dia horaisitsika zany ny verset vitsy koa amin'ny Lioka zany manambara ny amin'ny vavaka nataon'i Jesosy tao Getsemane. Vakintsika aloha ny teny ao amin'ny bokin'ny Matthieu 4:20, 5:30 ka hatramin'ny 6:20. Hovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny titra dia hoe ny vavaka nataon'i Jesosy tao Getsemane. Ary Jesosy mba ny mpianany dia tonga tao amin'ny saha iray antsoina hoe Getsemane. Ary hoy izy tamin'ny mpianany, mipetraha eto aloha ianareo, raha mbola mankeroa hivavaka aho. Dia nitondra any Petera mba amin'izy roa lahy zanak'i Zebedio izy, sady nalahelo am-po sy ory indrindra. Hoy izy tamin'izy roa lahy, fa diranovana loatra toy ny efa ho faty ny fanahy. Mitoera eto ka miaritory amiko. Ary noho ny nandroso kelikely izy, dia niankohaka ka nivavaka hoe, raikio, raha azo atao dia aoka esorina amiko ity kapoaka ity. Nefa aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny anao. Nakeo amin'ny mpianatra izy avy eo ka nahita azy ireo matory. Dia hoy izy tamin'i Petera, ay tsy mahazaka ny miara-miaritory amiko na dia ora iray ihany aza ianareo. Miareta tory sy mivavaha ianareo mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Mety ihany ny fanahy fa ny nofo no tsy manan-kery. Dia niataka fanindroana izy ka nivavaka hoe, raikio, raha tsy azo esorina ity fa tsy maintsy hosotroiko, dia aoka ny sitraponao no atao. Ary noho niverina indray izy, dia nahita azy ireo matory, fa efa nilondolondo ny masony. Dia nandao azy ireo izy ka lasa indray nivavaka faniteliny. Ary ilay teniny teo ihany no naveriny.
Niverina teo amin'ny mpianatra indray izy avy eo, sady niteny hoe matoria ary ianareo ankehitriny ka miala sasatra indro efa akaiky ny ora, ary ny zanak'olona dia tolotra eo an-tanan'ny mpanota. Mitsangana andeha isika indro efa manakaiky ilay manolotra ay. Amen. Hitanareo zany, eto zany Jesosy raha nanaraka tsara ianao dia tena hoe torotoro mihitsy ny fanahin Jesosy. Misy alahelo zany tao, alahelo. Ahoana ny toe-panahinao alohan'izao Pasika izao? Araka teneniko teo hoe manomana fety be ve? Ho falifaly be ve? Anao jejojejo ve? Sa inona no anatin'ny fanahinao amin'izao? Anomana aveo hoe azo pilasitra any am-piangonana ako satria Pasika ny andro. Hoiboka fiangonana ka andeha loloza ako. Iza no tadiavinao any? Iza no andehananao any am-piangonana? Tena ny tompo marina ve? Tena ny tompo marina ve sa fahazarana fotsiny ihany? Sa fahazarana fotsiny ihany hoe tsy maintsy makany am-piangonana rehefa Pasika? Sao de fahazarana fotsiny ihany ka diso hevitra ianao? Tsy miteny akory aiza makany am-piangonana sanatria izany, fa raha fahazarana dia manontany tena ianao, fa sao dia tsy mihainanao ny tompo. Sao dia tsy mihainanao ny tompo. Maro ny korala mamerina hira satria hoe andron'ny Pasika. Eo ihany koa ny mpihira hafa koa anao fety koa hoe andron'ny Pasika. Na ny mpihira zao tontolo zao raha dia anao fety koa hoe ho an'ny Pasika. Zava-doza, zava-doza. Satria ny fahatezeran'Andriamanitra rehefa hianjera dia tsy ho zakantsika zanak'olombelona. Ny tompo dia tsy mangina mihitsy fa mijery antsika izy. Mijery izy ary mamaly amin'ny fotoana amaliny. Ka zay le hoe mila mitandrina mafy dia mafy isika. Eto ny tantara dia manambara ny vavaka nataon'i Jesosy. Zany hoe mila zany tsika mivavaka. Nivavaka i Jesosy tao Getsemane. Nivavaka izy alohan'ny zavatra anjoa azy. Fantany tsara satria Jesosy dia Andriamanitra telo fahiray. Fantany tsara ny fijaliana ho zakainy. Fantany tsara fa noho izany, noho ianao no ahatonga azy eo ambony hazo fijaliana. Ka noho izany dia tokony ho tsapantsika ny fangiry firian'i Jesosy. Tokony hanaja an'Andriamanitra isika. Dia hovakintsika ny teny dia ho raisitsika dia verset anankiray ary amin'ny bokin'i Luka. Eto amin'ny Matteo 4:2-3 dia midina koa arak'izay tiany fanahy masina. Hoy ny teny vakiko anarany Jesosy Tompo. Ary Jesosy mba ny mpianany dia tonga tao amin'ny saha iray antsoina hoe Getsemane. Ary hoy izy tamin'ny mpianany, mipetraha eto aloha ianareo raha mbola makeroa hivavaka aho. Eo aloha zany. Ny tompo zany tsy niteny mihitsy avy miaraka amiko. Ndao hivavaka amiko ary nareo. Mila zany isika tsiraray avy manana fotoana manokana ihany koa ivavahantsika amiray. Tsy voatery foantsika zany hoe miaraka amin'olona foantsika zany mivavaka. Fa misy ny fotoana ivavahantsika manokana amiray satria individuel no any an-danitra. Isika tsiraray avy no iseho anaty an'Andriamanitra rehefa ho avy ny fotoana. Tsy ny pasteuranao, na ny bishopnao, na ny mpaminany amin'ny fiangonanao, na ny lehibe amin'ny korala fiangonanao, na ny olona mpiara-mivavaka aminao akory no hijoro eo akaikinao rehefa tonga ny fotoana, rehefa tonga any an-danitra ianao. Raha ho tonga any an-danitra moa, tsy ny olona mihitsy na ny ankohonantsika io, na iza io, tsisy anankiray amin'ireo hijoro akaikintsika. Tsisy. Na hiara-maty ara ny fianakaviana manontolo, tsiraray avy no fitsaran'Andriamanitra. Tsiraray avy. Ary zava-doza dia rehefa tonga anatrehan'ny tompo isika dia ny fiainantsika rehetra dia misokatra eo anatin'Andriamanitra avokoa. Tsisy miafina na dia ny kely indrindra aza. Na dia ny kely indrindra aza dia iseho anatrehan'ny tompo. Eto zany Jesosy dia nitokana ny teny izany tamin'izy ireo hoe mipetraha eto aloha ianareo raha mbola makeroa hivavaka aho. Mila tsika mivavaka manokana mihitsy amin'Andriamanitra indraindray.
Zay ry havana no mahatonga anay ao amin'ny gropy ao amin'ny gropy zay de tena hoe ny programa zany ampahafantara fanamasina dia ny alatsinainy sy ny alarobia satria ny andro hafa mila koa ianao manokana tady ny tompo satria fa misy tsika ny asabotsy eto de misy zay koa zay maniry ivavaka hoy aho manasanao izay satria lalana ray makany an-danitra raha maniry anao mangetaheta ivavaka dia misy zany ny asabotsy eto ohatr'izao ataony amenada zao dia misy ny alatsinainy ao amin'ny WhatsApp misy ny alarobia koa ary ny alakamisy miditra en direct koa ao amin'ny eto amin'ny YouTube eto zany ny alahady izay miaraka ny amin'ny any amin'ny Youtube sy any Toamasina zany hoe momba ndray zany manokana izy zany ny amin'ny dinidinika sy asan'Andriamanitra zany zay ataonay zany hoe misy andro zany libra ahafahanay mivavaka manokana tsy maintsy misy ahafahanao mitokana tanteraka amin'i Jesosy dia nefa rehefa mitokana tanteraka ianao rery dia tokony haharitra ihany koa tokony haharitra mihitsy na hoe adiny ray ara eo amin'ny tompo eo indraindray na dia hoe reraka be ary ianao dia tokony eo tena hoe atsapa hoe ny fanahy milanao a Jesosy satria zako dia ara-panahy nofiko ihany fa le ara-panahy milanao aray satria tsy mahavita tentsika raha ohatra ka hoe miala amin'i Jesosy dia eto zany ten'Andriamanitra ny tompo zany nitokana izy nivavaka rery tamin'iray izy 9:telopolo dia nitondra any Petera mba amin'izy roa lay zanaky Zebedio izy sady nalahelo am-po sy ory indrindra amen eo zany nitondra zany Jesosy any Petera mba amin'izy roa lay zanaky Zebedio sady nalahelo am-po sy ory indrindra amen nalahelo am-po sy ory indrindra isika raha malahelo am-po ary ory manao ahoana moa izany mafy be izany mafy zany eto Jesosy dia tena hoe nalahelo am-po ary ory indrindra toy ny anatin'ny fahoriana mihitsy Jesosy toy anatin'ny fahoriana mihitsy Jesosy ry havana inona no mampamaika antsika ny amin'ny Pasika hividy akoho eny an-tsena ve hividy vorontsiloza ve hanao fety tena ho an'ny tompo ve sa tsia eto ny tompo dia tena nalahelo am-po sy ory indrindra fijaliana izany ny fahotantsika ny hotantsika noho nozakain'i Jesosy noho isika tsiraray avy na tonga ny tompo nalahelo am-po sy ory indrindra fizantsika ny ten'Andriamanitra hoy izy tamin'izy roa lay fa diranovana loatra toy ny efa ho faty ny fanahy mitoera eto ka miary tory amiko amen tanareo zany nitaraina zany Jesosy mba mila izany mba hoe enoina ny teny izy zany tamin'izy roa lahy hoe fa diranovana loatra toy ny efa ho faty ny fanahy toy ny efa ho faty mahavesatra zany zavatra zakain'i Jesosy amen tapaka kely zokerika eniko ny feoko aminao amen esatra topoko esatra petsaka eto zany ny teny dia manambara hoe fadiranovana loatra zany toy ny efa ho faty ny fanainy fadiranovana toy ny efa ho faty ny fanainy ry havana raha ohatra ka hoe tsika mahatsapa hoe fadiranovana mihitsy toy ny efa ho faty ny fanahintsika mazana be zany ilay otantsika no nivesatra tamin'i Jesosy ny otantsika zanak'olombelona ny elokantsika no batain'i Jesosy io le ho batainy ho eny amin'ny azo fijaliana jerevy tsara ny teniny eto hoe fadiranovana loatra toy ny efa ho faty ny fanahy mavesatra izany mitoera eto ka miary tory amiko
Nangataka izy zany mba hiaraka hiaro-tory aminy zany ireo mpianatra izay natokisany noentiny niaraka taminy. Nefa zavatra niseho 9:30 vakiko ny teny hoe ary raha noho ny nandroso kelikely izy dia niankohaka ka nivavaka hoe raiko raha azo atao dia aoka esorina amiko ity kapoaka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny anao. Hatreo zany. Nandroso zany Jesosy, alefasarin-tsaina mihitsy le izy. Nandroso kely izy zany, zany hoe niala kely tamin'ireo nisy an'ireo mpianatra zany. Dia zavatra nataony dia niankohoka, zay le hoe mivavaka miankohoka. Fampianaran'ny tompo antsika mihitsy zany ny fivavahana hoe manao ahoana. Tsy hoe koa mitsangana eny de hoe fon'Andriamanitra, tsia. Ny tompo ara niankohoka vavaka amiray. De isika ve araka ny teny zay nomeny fanahy masina zokerika teo hoe tsika ve de irearea. Tokony tsy amin'ny fireareana mihitsy fa tokony anetry tena ambany dia ambany isika. Ambany dia ambany. Ny tompo Andriamanitra lehibe indrindra dia niankohoka nivavaka amin'ny iray. Nefa izy dia zanak'Andriamanitra ary avy any an-danitra ihany. Avy any an-danitra ihany izy. Dia niankohaka izy ka nivavaka hoe raiko raha azo atao dia aoka esorina amiko ity kapoaka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny anao. Amen. Nangataka zany Jesosy fa tsy mandidy, fa tsy nandidy n'Andriamanitra. Mangataka izy, nangataka izy tamin'Andriamanitra raha eken'Andriamanitra, ny analan'Andriamanitra aminy ny kapoaka, zany hoe ilay fahotantsika nentin'ny tompo zany io. Nangataka tamin'iray izy raha nanaiky ny iray. Jerevy ny fitiavan'Andriamanitra atsika. Jerevy ny fitiavan'Andriamanitra atsika zanak'olombelona. Nomeny zanalay tokana hijaly mafy, entsika tsara ny voavaky teo, hijaly mafy toy ny efa ho faty ny fanahy nambarany. Noho ny fitiavan'Andriamanitra atsika dia nomeny Jesosy. Ary tsy nalan'Andriamanitra mihitsy ilay kapoaka nozakainy Jesosy. Tsy nalan'Andriamanitra. Nangataka ny tompo ary ny tenin'ny tompo dia hoe nefa aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny anao. Impiry isika moa no miresaka amin'Andriamanitra dia mandidy. Mila zao a, mila zao, mila zao. Fa ahoana zao Andriamanitra, ahoana zao fiainako ohatr'izao. Ry havana, io Andriamanitra io dia Andriamanitra lehibe io ary tsy azontsika vazivaziana. Fa zay ahafahantsika no zinjaintsika ary tsy azontsika baikoan'Andriamanitra. Tsy azontsika baikoana ny fanahy masina. Efa niteny any ndray-pandeha teto na tamina video gaga mihitsy ako ny amin'ny olona hoe hitory fivavahana de mamoaka ohatra hoe amina publicité de miteny hoe ho avy mihitsy ny fanahy masina, hoe hisy démonstration fanahy masina. Ry havana, ahoana no hibaikoanao ny fanahy masina? Izy lehibe indrindra. Sao de fanaratsy no tonga ao fa tsy ny fanahy masina. Ny fanahy masina dia tsy azontsika baikoana. Fa izy no mibaiko satria izy le nanomba tambony rano, izy lehibe indrindra. Mila mitandrina mafy isika. Tsy fiteny mihitsy ny hoe mitongava fa ahita fitahina ianao, azo fahasoavana ianao fa fanahy masina ho tonga ao. Ry havana, tena tsy mety izany. Tsy mety izany. Tsy azontsika baikoana ny fanahy masina. Rehefa tonga izy ka mandray ny contrôle dia tonga izy. Rehefa tsy tonga izy dia tsy tonga. Satria raha vao misy zavatra kely ao maloto eo, tsy miditra eo ny fanahy masina. Tsy miditra eo ny fanahy masina. Mila mitandrina mafy zany isika. Satria araka ny tenin'Andriamanitra hoe izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hitany tompo. Ilay fanahy masina io anatintsika io. Le fahamasinana dia ny fanahy masina satria hoe masina. Fahamasinana. Raha tsy manana fahamasinana isika dia tsy hitany tompo. Ka hanao spectacle ny olona na hoe hitory fivavahana ny olona ka miteny hoe ho avy eo fanahy masina dia mila mibebaka ianao tompo.
fa mety tsy okory ny fanahy masina satria ianao no manamboatra ny programa fa tsy izy. Tsy ny ray no avenanao manao programa fa ianao olombelona ihany. Izay le eto i Jesosy hoe izy ary nangataka amin'ny ray. Ny ray no mibaiko. Hoe raikio raha azo atao dia aoka esorina amiko ity kapoaka ity. Nefa aoka tsy sitrapoko no atao fa ny anao. Izany hoe izy zany ny tompo dia tsy nandidy an'Andriamanitra. Fa zay sitrak'Andriamanitra no tsy maintsy tanteraka. Dia ny 5 hoe nakeo amin'ny mpianatra izy avy eo ka nahita azy ireo matory. Dia hoy izy tamin'ny Petera, ay tsy mahazaka ny miara-miary tory amiko na dia ora iray ihany aza ianareo. Amen. Ry havana, ny tompo zany nahitandreo mpianatra natory. Impiry isika no tsy mahazaka miary tory. Raha vao misy resaka hoe firetan-tory mivavaka dia marobe ny olona tsy tonga ny amin'ny fiaraha-mivavaka ny alina. Inona no tadiavinao amin'ny fiainanao? Tsy trany lanitra ve no fikasana? Tokony resaka bebe koa amin'ny raintsika isika. Tokony resaka bebe koa amin'ny raintsika isika. Satria lanitra no tanjona, lanitra no tanjona. Dia tokony isika tena hoe iresaka bebe koa amin'Andriamanitra. Eto zany ny tompo dia miteny hoe ay tsy mahazaka ny miara-miary tory amiko na dia ora iray ihany aza ianareo. Ora iray tenen'ny tompo. Tokony zany isika tena hoe avita miary tory maharitra, vavaka maharitra. Mety tena hoe ahoana ny ahavitako an'izany? Ry havana, efa tena feno fanahy ianao. Ary efa tena mandroso tsikelikely ianao eo amin'ny tompo dia mangataka aminy mba ampijoro anao dia atody ianao na dia hoe adiny ray sasany na adiny 2 ary afaka vavaka foana, adiny 3 ary afaka ianao mihaona amin'i Jesosy foana. Izay le hoe fanahintsika no mitondra antsika fa tsy nofintsika. Fa raha hoe hivavaka dia mametraka sady ianao hoe ay hivavaka ako dia izao ihany hatramin'izao ihany zany hivavaka. Tonga dia efa resy izay ilay nofinao, resy izay ilay fanahy. Izany hoe lasa ilay nofo zany no ny komandiny fanahinao. Nefa nofintsika io le nofo misakafo io. Rehefa noana isika dia misakafo. Le fanahy lasa matory ilay fanahy. Izay no nahazo andry Petera sy izy ireo lahy teto. Satria ilay nofo no navelan'izy ireo dia tafatory izy ireo. Fa le fanahy tsy voky ilay fanahy. Tokony niary tory izy ireo nivavaka. Tokony hivavaka izy ireo. Fa tsy nijanona fotsiny teo dia tafatory. Tena mamandrika be ny fahavalo ny amin'ny torimaso. Ka tokony tsika tena hoe miezaka mafy, mijoro tsara mba tena hoe ajoro mivavaka amin'ny tompo. Satria tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery no nomeny antsika. Ny fanahy mahery nomeny tompontsika fa antsika mivavaka. Izay le hoe ny tenin'ny tompo amin'izy telo mirahalahy hoe ay tsy mahazaka ny miara-miary tory amiko na dia ora iray ary ianareo, na dia ora iray ihany aza ianareo. Satria tsy nisy fanahy mahery tao. Nefa ten'Andriamanitra dia manambara mihitsy hoe tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika fa ny fahosana, fa fanahy mahery no nomeny tompo antsika. Ao amin'ny bokin'ny Timoty faharoa izany afaka raisinao ny verset Timoty faharoa 2:7. Afaka raisinao naoty raha mandray naoty ianao. Dia eo ihany koa ny amin'ny hoe fahita fio Jesosy Kristy. Mila mitafy any tompo isika mba ahery tahaka ny tompo. Ao amin'ny Romanina 7:10 izany. Raha Jesosy mihitsy no tafiantsika fa tsy tenantsika nofo le hoe te hisakafo, te hanao azao, te hanao azao, dia tsy ho tanteraka mihitsy tsika anatrehan'i Jesosy. Fa mila mitafy any tompontsika mba haharesy ilay nofontsika. Izy mihitsy no tafiantsika. Ahoana moa zany hoe mitafy zany? Ohatra ny akanjo anaovantsika. Ny akanjo anaovantsika dia ampetaka amin'ny vatantsika. Mila tsika mandray mihitsy any tompo mitafy an' Jesosy.
Raha olona mahita antsika amin'ny akanjo de hitanao hoe iny ny fitafiantsika io zao ny akanjo ohatran'io. Nareo zao mijery anay eto hitanareo zao fitafian'i Mama Felicia ohatr'izao, fitafian'i Zokerika ohatran'izao. Hitanareo hoe zao ny fitafiany. Tokony hita amintsika kosa hoe Jesosy eo aminao. Tapy an'i Tompo ianao. Zany hoe hitafio Jesosy Kristy. Hitafio Jesosy Kristy atao fakitsy ny tenandriamanitra io Romanina 3:10. Romanina 3:10 4:10. Hoy ny teny Tompo vakiko amin'ny anarany. Fa hitafio Jesosy Kristy Tompo ary aza miainy amin'ny nofo ahatanteraka ny filany. Amen. Hitanareo zany? Tena hoe tsy miay intsony amin'ny nofo isika. De tsy tanteraka intsony ny filany nofontsika io. Fa afaka mivavaka maharitra isika rehefa tena hoe eo amin'ny Tompo. Za ndraindray rehefa mivavaka, rehefa za manokana zany de famparezako anao no ambarako eto ohatra ka hoe maniry ianao hanoatra zay koa. Mandefa mozika zahako satria mampahery azy zay. Ianao angamba rehefa mitory za ndraindray na en direct io de na azafady amin'ny vidéo zany io na en direct ny jeudi de misy muzika enoko. Hira fivavahana zany mampahery fanahiko la hira fivavahana enoko. Dia ndraindray rehefa mivavaka ko ny alina de za mieritreritra hoe vizaka be zany tena vizaka ndraindray tena vizaka be mihitsy de miezaka zany tena hoe mivavaka de rehefa mandefa mozika ako de vavaka eo de ndraindray gaga fa tapaka le mozika tsika tapaka de manohy zany vavaka mbola mivavaka foana zany zahako tozako zany vavaka ataoko. Rehefa vita ny vavaka ataoko jereko ay tapitra kay le mozika. Tapitra fa tsy tapaka. Zany hoe rehefa tena mitafy an Jesosy isika ka nareraka tonina raha ny nofontsika dia tsy hitantsika akory lera mandeha. Tsy hitantsika akory izany. Fa ilay fanahany iray ao anatintsika no mivavaka amin'ny plastika. Zay le hoe vavaka fanahy. Tsy isika mihitsy akory no miezaka vavaka hoe inona indray zany no zavatra ao ambarako. Raha hoe zay de le nofo zay de efa tonga de tsy mety amboloany. Fa le fanahintsika no mivavaka zany. Fa tsy le nofontsika zany fa le fanahy. Hitantsika ny tenandriamanitra ao amin'ny Matthieu teo Matthieu 2:20 zao tsika zao. Dia niataka fanindroany izy ka nivavaka hoe raiko raha tsy azo esorina ity fa tsy maintsy sosotroko dia aoka ny sitraponao no atao. Amen. Hitanareo zany? Ny teny tamin'ny ray zany izy hoe raha tsy azo esorina fa ny riny de hoe ialany zay. Fa ny teny izy hoe raha tsy azo esorina ity hoy Jesosy fa tsy maintsy sosotroko, tsy maintsy nosotroina nefa le izy. Dia ahoana izy Jesosy? Dia aoka ny sitraponao no atao. Amen. Zay le izy. Zay le vavaka hoe aoka ny sitraponao no atao fa tsy sitrapoko. Mitohy hatrany amin'ilay vavaka nampianarin'ny Tompo io. Ny sitrapony iray no tokony ataontsika fa tsy sitrapontsika olombelona. Raha vao sitrapontsika no ataontsika dia tonga de rindrina no ifantarantsika fa tsisy varavarana misokatra eo. Eto zany ny Tompo dia mbola niangavy an'Andriamanitra izy. Niangavy an'Andriamanitra izy ary ny teny hoe raiko raha tsy azo esorina ity. Mbola fiangaviana be zany fa tsy maintsy sosotroko dia aoka ny sitraponao no atao. Ndao tsika ndeha kely ao amin'ny bokin'ny Lioka 2:20. Andresako kely mitohy amin'io zany Lioka 2:20 2:20. Tonga de resika 2:20 aloha 2:20 no raisitsika. Hoy ny teny Tompo vakeo amin'ny anarany. Ary fa diranovana izy ka nivavaka mafimafy kokoa. Koa ny atsembohany dia tahaka ny vaingan-drà nitete tamin'ny tany. Hitanareo zany? Nivavaka mafimafy koa Jesosy dia ny atsembohany dia toy ny vaingan-drà. Vaingana rà nitete tamin'ny tany. Ry havana,
Tsy haiko na efa nahita vaingan-drano na mbola tsy nahita. Fa mivaingana zany toy ny vaingan-drano mitete amin'ny tany. Zany hoe mafy, tena mafy tamin'ny tompo zany zavatra io. Satria tena fadiranovana izy, nalahelo ny tompo, mila tsy ho zakany intsony, ohatrany efa ho faty ny fanainy. Zay zavatra nanjohan'i Jesosy. Dia eto ny atsembohan'ny tompo dia tahaka ny vaingan-drà nitete tamin'ny tany. Tamin'ny tany. Jerena ny 2:20 amin'io Luka 2:12 ihany. Raikio, raha sitrakao dia sory amiko ity kapoaka ity. Nefa aoka tsy ny sitrapoko anie no atao fa ny anao. Zay le tahaka ny tary amin'ny Matthieu. Dia 3:20 izay eto amin'ny Luka io. Ary nisy anjely avy tany an-danitra niseho taminy ka nampahery azy. Amen. Ny ampy an'io zany ny atao amin'ny bokin'ny Luka zany. Hitanareo? Nisy anjely zany. Nisy anjely avy tany an-danitra niseho taminy ka nampahery azy. Efa tena mafy loatra ny nahazo an Jesosy dia Andriamanitra nandefa anjely. Ny ray nandefa anjely ampahery an Jesosy. Ry havana, tsy ny olombelona akory no mampahery antsika. Tsy ny olombelona no mampahery antsika raha misy olana isika. Fa mandoalika dia Jesosy aloha mampahery antsika. Ny anjelin'ny tompo manodidina izay matahotra azy ary manafaka azy. Salamo 3:7 izay atao vakintsika ny anjelin'ny tompo. Ny anjelin'ny tompo no iran'Andriamanitra mampahery antsika. Salamo 34:7. Hoy ny tenin'ny tompo, vakiko amin'ny anarany. Ny anjelin'ny tompo dia mitoby manodidina izay matahotra azy ka manafaka azy. Amen. Zay le izy. Ny anjelin'Andriamanitra no irainy. No irainy mitoby manodidina, manodidina izay matahotra azy ka manafaka azy. Eto zany dia manambara hoe ny farerahan'i Jesosy dia ny iray tsy nanalailay azo fijaliana tsy maintsy hoentin'i Jesosy. Ny fahotantsika zany ny azo fijaliana hoentiny. Fa ny anjely no nalefany nampahery ny zanalahy. Tadidiko koa tao amin'ny bokin'ny Matthieu 4:4. Tamin'ny Satana tonga nakafana an Jesosy. Satana no makafana, Andriamanitra tsy makafana. Any amin'ny bokin'ny Jakoba 1 manambara an'izany fa Andriamanitra tsy makafana. Jakoba 1:2-12 afaka vakinao hatramin'ny 13 any ho any na mahery ary. Dia jereo tsara tao amin'ny bokin'ny Matthieu 4:4 dia tamin'ny fotoana io ny tompo ilay nandeha nentin'ny fanan'Andriamanitra zany nakany an'efitra dia nalainy devoly fanahy izy. Satana no makafana. Dia 1:10 dia manambara hoe dia nandao azy ny devoly ary indreo nisy anjely tonga ka nanompo azy. Amen. Zay zany le izy. No ny efa naharesy zany Jesosy ilay fakam-panana ataon'ny devoly. Ianao hamaky ny boky Matthieu 4:4 hatramin'ny 1:10 dia ho hitanao tsara ny tantara. No ny efa naharesy ny tompo dia tonga zany, dia nisy anjely tonga ka nanompo azy zany. Zay le izy. Ny anjely eo amintsika ny anjely. Eo amintsika ny anjely. Misy asehon'ny tompo anjely mihitsy. Ry havana, zavatra niseho mety efa hainao tamin'ny vidéo nataoko teto tamin'izaho tany amin'ny toby dia nisy mpanompo kelin'Andriamanitra izay nahita izy zany tamin'le sabata farany zahako nijoro vavolombelona zany ny amin'ny izay nataon'ny tompo taminahako. Dia efa hainareo ngamba zay vidéo zay. Dia tamin'ny fotoana io zany teo amin'ny fotoam-bavaka zany dia ny toritena ataoko zany ny momba ny amin'ny Jesosy nanafaka anazy sy zavatra marobe zavatra niseho. Dia hitako zany io zazakely io mbola kely izy, na mbola vavikely hitako zao tena hoe ohatrany hoe taitra tampoka mitsiky be zany izy mijery anahy. Dia mitsiky mijery anazy. Dia ny avy eo afaka andro vitsy izy avy nanambara tamiko hoe nahita anjely roa vavony izy nitsangana teo anilako havia ny iray dia anilako havanana ny iray. Dia nitazona ny tanako zany ilay anjely izy zany hoe
Ohatran'ny hoe manao bradeson ngamba zany fitenentsika hoe tao ambany tany ohatro zany de ny anankiray zany avy vato, ny anankiray zany avy tato. Izy nahita an'ireo anjely ireo. Avo be zany reo anjely ireo, hita zany reo anjely ireo de mitsiky zany reo anjely ireo, zany faly zany reo anjely ireo. Za tsy mahita, za tsy mahita. Fa ny tompo zany no naniraka ny anjeliny teo, nampahery azy satria lay témoignage ny fiainako de tena hoe afaka hinonao ny vidéo tena hoe mampieritreritra mihitsy làlana natorazan'ny tompo anahy. Dia mila hery tsika indraindray. Ny fanahiko zany, ny lahery dia ny tompo nandefa ny anjeliny teo, dia lay mpanompo kelin'Andriamanitra nahita zany an'ireo anjely ireo. Zay le hoe ny tompo zany ny raintsika zany mandefa ny anjeliny hiaro antsika. Ary isaorantsika ny tompo lehibe mihitsy izany, isaorantsika n'Andriamanitra lehibe mihitsy zany amin'ny fitiavany antsika. Iverintsika ny Matthieu 4:20. Andininy fa 3:20 zao isika. De hoy teny tompo vakiko amin'ny anarany. Ary no niverina indray izy dia nahita azy ireo matory, fa efa nilondolondo ny masony. Amen. Ry havana. Indraindray isika araka teneniko teo de tena hoe tsy maharitra mihitsy miaro tory. Mila tena hoe miova isika. Zay le tena ezokerika telo hoe ny masirasira. Alao ny masirasira taloha. Mila ezaka avy amintsika tsiraray avy anie io. Aza mieritreritra hoe mila olona foana ianao. Mila ezaka avy amintsika tsiraray avy io. Mila ezaka ianao, za mila ezaka koa. Mila ezaka koa zokerika. Tsiraray avy mila ezaka manatona an'Andriamanitra. Fa tsy miandro olona. Raha miandro olona vao hivavaka dia ho reraka ianao. Tsy ho tafiditra ny lanitra mihitsy ianao tompoko raha miandro olona foana. Tokony tena mana programa mihitsy ianao amin'ny fiainanao hoe isan'andro am'izao mivavaka, am'izao antompo, am'izao ny fiainako. Zao indray ny asa mandraikitra zao. Tsy maintsy manamboatra programa isika satria isika tsiraray avy no sehoanatrin'Andriamanitra. Isika tsiraray avy no sehoanatrin'Andriamanitra ary izy miondrika mijery antsika zanak'olombelona, mijery antsika zanak'olombelona izy. Na tena mitady azy marina isika na tsy mitady azy tokoa amin'ny fotsika manontolo. Anjarantsika tsiraray avy io, azo fijaliantsika tsiraray avy io, tsy maintsy tsika mijoro isika tsiraray avy. Samy tsy maintsy mitondra ny azo fijaliany. Ny tompo ny sotro ny mafy Jesosy no ny avy amin'ny fahotantsika. Ny zaka ny mafy izy. Ny sotro ny mangidy Jesosy no ny fahotantsika. Ka isika ve dia eritreritra hoe ianao fety be amin'ny Pasika, andia mihitsy ary nefa tsy metratra ny fijalian'i Jesosy. Ry efa n'Andriamanitra tsy antsika vazivaziana, fa zay ahafahantsika zanak'olombelona no jinjaintsika. Ny zakany mafy ny tompo, mazava tsara ny ten'Andriamanitra, dia tokony tsika hitondra koa tsika ny azo fijaliantsika. Tsy maintsy tsika mitondra ny azo fijaliantsika, fa tsy moramora akory miditra any an-danitra. Tsy afaka miandro olona isika, fa ny tenantsika tsiraray avy no mila manatona an'Andriamanitra. Mila manatona an'Andriamanitra, mila mitady azy. Raha zany tsy ahitana azy mihitsy isika. Tsy ahita ny tompo mihitsy ianao raha miandro olona foana vao hivavaka. Na hoe anarak'olona foana. Mila tena hoe mifoha tsara isika miara-panahy. 5:20. Azafady 4:20. Dia nandalo, azafady, dia nandao azy ireo izy ka lasa indray nivavaka fahatelony. Fahatelony zany. Nivavaka fahatelony Jesosy satria faharoa nilondolondo ny masony izy ireo. Tena hoe tsisy hery intsony izy ireo zany hivavaka. Fa tafatory de ny maso indray nilondolondo indray ny masony avy eo. Ry havana, zay le hoe mila antsika tena hoe mitafy an Jesosy mba hahery. Mila mitafy an Jesosy tsika mba hahery satria raha zany tsy ahazo hery mihitsy isika. Andriamanitra manome fanahy mahery ary Andriamanitra tsy manavakavaka. Fa ataony mitovy avokoa tsika rehetra rehetra. Aza mieritreritra hoe ay ka anareo ne vavaka be loatra na ohatrany, tsia. Tsy hoe kory hoe vavaka be loatra. Izako na zokerika dia zay ihany no mahita an Jesosy, na hoe tena ny tompo, na hoe mahita fahagagana. Ianao koa tia ny tompo. Andriamanitra tsy manavakavaka. Tsy manavakavaka ny tompo. Mitovy avokoa ny zanany rehetra. Tsy mizatavan'olona Andriamanitra. Manambara tsara mihitsy ten'Andriamanitra mba atsapanao. Fa tiany avokoa ny asan'ny tanany rehetra fa isika no maditra. Isika no tsy mety mankatoa azy.
Atao vakiantsika ny eo amin'ny bokin'ny Romana toko faharoa andiny faha 1 manambara ny fitiavan'Andriamanitra ny olona rehetra. Tsisy mihitsy havahan'Andriamanitra, tsisy mihitsy. Fa arakaraka ny olona tsirairay avy, raha ohatra ka hoe te hihaona amin'ny tompo marina ianao dia miezaka ianao personnel, miezaka ianao ahitanao ny tompo. Romana toko faharoa andiny faha 1:10. Hoy ny tenin'ny tompo vakiako amin'ny anarany. Afaka vakianao ny tantara eto fa tonga de raisiko fotsiny andiny faha 1:10 fa tsy misy fizahan-tavan'olona, azafady, fa tsy misy fizahan-tavan'olona amin'Andriamanitra. Amen, hitanareo zany? Tsy misy fizahana tavan'olona ao amin'Andriamanitra zany. Andriamanitra tsy mizaha tavan'olona. Tsy mizaha tavan'olona izy avery indray mandeha, fa tsy misy fizahan-tavan'olona amin'Andriamanitra. Dia mbola andeha koa tsika ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly toko 10 eo ambadika eo ihany. Asan'ny Apôstôly toko 10 Andriamanitra tsy mizaha tavan'olona mihitsy Andriamanitra. Asan'ny Apôstôly toko 10 afaka mandray note ianao am'zay mamaky miady anao raha tonga any an-tranonao na efa any an-tranonao ianao de efa libra anao mamaky tsara. Ny Apôstôly toko 10 andiny faha 7:30. De hoy ny teny tompo vakiako amin'ny anarany. Dia ny lohabava hipeteraka ny teny hoe hitako marina tokoa izao fa tsy mizaha tavan'olona Andriamanitra. Amen. Okanao hijery ny tantara satria tsy afaka ho raisiko eto tantara io manjary lasa lavabe. Eto zany petera mihitsy koa no ny teny hoe hitako marina tokoa izao fa tsy mizaha tavan'olona Andriamanitra. Tsy mizaha tavan'olona Andriamanitra. Aza mieritreritra mihitsy hoe ay, na fanomezam-pahasoavana izy fa za tsy nahazo. Ry havana ny tompo manome anao rehefa tena hoe mitady ny tompo ianao. Rehefa tena mitady amin'ny fonao manontolo amin'ny fananao manontolo dia miova ny ara-panahinao, miova tanteraka ianao rehefa tena hoe manolotra ny tenanao an' Jesosy. Zay ny amin'ny tompo, zay ny aminy. Ao amin'ny boky Galatiana toko 7 andiny faha 20, io tsy vakiantsika tsony. Fa eo manambara le hoe tsy misy tsony jiosy na grika na jentilisa na vavy na lahy ao amin'ny tompo. Rehefa ao amin'ny tompo tsika de mitovy avokoa. Tokony tsy tena hoe mitady an' Jesosy amin'ny fontsika manontolo. Izy tsy miteny hoe tiako kokoa raha anina na tiako kokoa raha anina. Tsy Andriamanitra tsy ohatr'izany, tsy ohatrantsika olombelona izy. Tsika no feno fiatsaram-belantsika. Misy fanavahana, misy renina ray manavaka ny zanaka nateraka. Misy koa mipiraitam-po, misy koa ny olona tiako tena ty bebe kokoa, tiako tsy tiako kokoa ty. Zava-doza izany. Andriamanitra de fitiavana, tiany avokoa ny asan'ny tanany rehetra. Fa isika no tsy mety manantona azy. Tsika no tsy mety mitady ny tompo amin'ny fontsika manontolo. De tsy tonga amitsika ilay fitiavan'Andriamanitra. Satria tsika tsy mahay mity. Izy no nity antsika voalohany. Ka raha ohatra ka hoe tsy manana ilay fitiavan'Andriamanitra de tsy hahity mihitsy isika. Ary tsy hitan'Andriamanitra mihitsy isika. Mila tena hoe mitady ny tompo isika. Araka tena hoe mitadiava ahy de mbola hita aho ho ny tompo. Any bokin'ny Isaia izany. Mila mitady ny tompo isika. Tiany isika hitady azy. Tiany isika ho eo aminy mandrakariva satria izay no tian'Andriamanitra satria asany tanany isika. Asany tanany de tiantsika hoe ody any an-danitra fotsika tsiraray avy. Tiany hoditsika any an-danitra. Tsy tiany ho very isika. Ny tenin'Andriamanitra amin'ny ohabolana toko 9 andiny 7:10. Dia afaka toy izao na Jesosy tompo hoe tiako izay tia ahy ary izay fatra mpitady ahy dia hita ahy. Hitanareo sa? Tiako izay tia ahy, hoy Jesosy, ary izay fatra mpitady ahy dia hita ahy. Ry havana, mareta mitady an'ny tompo dia hita azy ianao. Izany hoe toy izany tena niaritra zavatra maro de maro de maro de maro aho. Nitady ny tompo tsy akijanona. Nataoko ambany mihitsy ny nofo fa nataoko ambony be ny fanahy. Zay le izy. Zay fampaharizako anao. Ataovy ambany be nke io nofonao io hoe mety ianao ahoana ary zany zavatra zany. Zany hoe zavatra zay ataonao amin'ny nofonao hainao. Fa ataovy bebe kokoa le ara-panahy. Zany hoe raha ohatra hoe mandeha voaka ianao, na anaty fiara ianao, na mamindra ianao, de ianao irery ohatra de mivavaha ao anatinao, miraha filerana. Ninona ataonao ataovy anaran'i Jesosy tompo avokoa. De ho hitanao fa mitombo, maifaly ny fanahy masina, ahitoetra tsy moramora anatinao izy. Miezah mihitsy ianao miaina amin'ny ara-panahy plus noho ny amin'ny nofo.
Tsy hoe koa hoe tsy sakafo tsony tsy any akory no ambarako. Fa le amin'ny ara-panahinao fenoy ny amin'ny lanitra zany. Tenin'Andriamanitra rehefa misy le taonao mamaky baiboly. Fa rehefa ohatra hoe mandeha ianao eny an-dalana eny na anaty fiara anaty bus na aiza misy ianao de miraha-ponao, mivavaha-ponao miresaha amb' Jesosy zany hoe miresaka amin'Andriamanitra. De ho hitanao fa miha mitombo ianao ara-panahy. Hitanao fa miha mitombo ianao ara-panahy. Miezaha mihitsy mitady azy bebe kokoa. Mazava tsara ny ten'Andriamanitra hoe tiako izay tia ahy. Tiany zany zay tia azy ary izay fatra mpitady ahy dia ahita ahy. Hitanareo zany mila tena hoe fatra mitady an'Andriamanitra antsika mitady azy tanteraka. Tsy mitsahatra de ahita azy. Ahita azy. Ampanofy anao izy, anamboatra anao izy, anoro anao hoe ty mety ty tsy mety. Fa arao anefany arao. Arao satria misy efa asehoan'Andriamanitra hoe io danger io. Loza io raha ohatra ka manao an'ity de mbola atao ihany. De miala fanahy masina. Tsy anatonao anao mihitsy ny fanahy masina. Miala mihitsy Jesosy. Satria zanaka tsy maka-to. Tsy zanan-tsony zany. Tonga amin'ilay ten'Andriamanitra nientiko tamin'ny alakamisy teo hoe misy ianao aminazy hoe tompoko nefa tsy fantatra akory ianareo. Anao hoe tompoko nefa tsy fantatr'Andriamanitra akory efa tonga ny fotoana. Mila manka-to isika. Mila manka-to isika. Verentsika amin'ny boky Matio Matio 4:20-5:20 zao tsika izao. Raintsika 5:20 am'izay fandray tsara le azonao tsara le ten'Andriamanitra. Hoy teny tovako amin'ny anarany. Dia nandao azy ireo izy ka lasa indray nivavaka fantelony. Ary ilay teny teo ihany no naverina. Niverina teo amin'ny mpianatra indray izy avy eo sady niteny hoe matoria ary ianareo ankehitriny ka miala sasatra. Indro efa akaiky ny ora ary ny zanak'olona dia tolotra eo an-tanany mpanota. Mitsangana andeha isika indro efa manakaiky ilay manolotra ahy. Amen. Hitanareo zany. Ny tompo zany rehefa ohatra ka hoe tsy manka-to tsika dia matoria raha izy ianareo. Jereko naverana amin'izay mpianatra. Jesosy tsy mba manery zany. Jesosy tsy mba manery fa isika ihany no vomafy. Jereko zavatra niseho ny avy eo ny amin'ny tantara. Raha fantatrao ny tantarany Petera. Izy nandahan Jesosy. Io le tsy ampy vavaka io. No rehefa voasambotra ny tompo nandahan Jesosy intelo izy. Intelo. Alohan'ny ankonaneno. Izay le hoe rehefa tsy mijoro tsara isika. Rehefa tsy mahery ara-panahy. Tsy nasakory izy nanambara hoe eny manaraka azy aho. Intelo nandavany an' Jesosy de nijery azy ny tompo nalahelo. Satria tsy ampy vavaka, tsy miorina tsara fa amin'ny avy eo nefa lasa Jesosy jerevo i Petera. Nijoro amin'izay naonasan'Andriamanitra amin'izay ary tena hoe feno ny fanahy. Feno ny fanahy. Ry havana tsy maintsy mitondra ny azy fijaliantsika isika tsy maintsy ka mitondra ny azy fijaliantsika. Ny tompo manambara tsara hoe dia aoka hoe raiko raha azo atao dia aoka hisorona amiko io ity kapoaka ity nefa aoka tsy sitrapoko no atao fa ny anao. Sitrapony tompo no entiny ny azo fijaliana ny zakamafy Jesosy. Sika tsy maintsy mitondra ihany koa tsika ny azo fijaliantsika. Tsy maintsy. Mitondra ve ianao ny azo fijalianao? Sa mandà foana? Sa tahaka an'ireto mpianatra telo lahy izay tsy nanaraka ny tenin' Jesosy, tsy nivavaka akory. Rehefa eo izy ireo niala tamin'ny tompo nefa voasambotra Jesosy. Natahotra angamba no voasambotra ihany koa de nitsoaka miala lavitra manaraka eny ihany fa lavidavitra. Ry havana, tsy maintsy tsika mijoro mitondra ny azo fijaliantsika eo anatrehan'ny tompo. Tsy maintsy tsika. Mba ho tafidirantsika any an-danitra. Mba ho tafiditra any an-danitra isika. Enganie ka hitondra ny azo fijalianao tokoa ianao. Misy ten'Andriamanitra manambara ny amin'ny hoe tsy maintsy mitondra ny azo fijaliantsika isika. Raisiko le verset fa tsy tadidiko hoe Luka 4:10 satria Jesosy. Luka 4:10-17. Io vakitsika farany Luka 4:10-17.
Ho anao zay mbola tsy nandray Jesosy tompo sy mpamonjy fiainanao, dia oky ianao atsapa fa tsy maintsy ho avy ny fotoana isehonao natrehan Jesosy. Efa nitondra ny azy fijalianao ve ianao sa tsia? Lioka 7:7-20. Fakitsika manomboka amy 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Hoy ny teny Tompo vakiko amin'ny anarany. Misy vahoaka betsaka niaraka tamin'i Jesosy, dia nitodika izy ka niteny taminy hoe, raha misy manaraka ahy ka tsy maka ala ny rainy sy ny reniny, ny vadiny sy ny zanany, ny rahalainy sy ny anabaviny, eny ny ainy koa aza, dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Na zovo no tsy mitondra ny azo fijaliana ka tsy manaraka ahy, dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Amen. Hitanareo zany? Tsy maintsika mitondra ny azo fijaliantsika. Ny teny Tompo hoe dia manambara, mila afoinao, mila afoko avokoa ny zavatra rehetra, ny ray aman-dreny, ny mpaita-po, ny vady aman-janaka, ny tenantsika aza. Ny tenantsika aza. Dia mihitsika mitondra ny azo fijaliana. Izay nataon'i Jesosy, nanaiky izy mitondra ny mafy. Izay ny fahatsiarovana ny Pasika. Ho avy ny Pasika, inona zavatra homaninao? Manomana fety ve ianao eo amin'ny havanao? Tena misy antompo ve ao sa tsia? Sao dia efa voahomana ny toaka, sao dia efa mividy ny toaka sy ny labiera, na hoe hanao sakafo be. Miverena amin' Jesosy. Sao sanatria ka fahatezerana ny Tompo no ahazo raha tsy miverina amin'ny Tompo. Tianao Jesosy, miantso anao izay ankehitriny, hitondranao ny azo fijalianao, satria ny Tompo nitondra ny fahotantsika, nanaiky izy nitondra ny helokantsika, na dia nahavezatra tamin'ny ary izany. Ry havana, raha mbola tsy handray ny tompotompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao, dia fotoana izao. Miova. Alao ny matsirasira kely mba tsy lasa vongana lehibe, araka ny tenen'ny mpanompon'Andriamanitra teo. Masirasira kely iny, hitoetra ratsy taloha iny, raha tazominao ao iny dia napotika ny tenanao manontolo any amin'ny heriny hafarany. Raha ohatra mpiteny ratsy kely ianao teo aloha, dia tsy alanao iny, dia hitoy zavatra ratsy tanteraka izany, dia ho potika ny mombanao manontolo ka ho very ianao. Ry havana, lainga fotsiny dia idirana any amin'ny elo. Andriamanitra tsy mivazivazy amintsika zanak'olombelona. Mazava tsara ny teniny, izay afafintsika no jinjainy. Ny raha ny Tompo ty ambony azy fijaliana dia tsy latsaka foana akory, tsy ho very maina foana akory. Andriamanitra dia tsy hamela fotsiny raha ny zanany latokana ho latsaka toy izao. Fa mamaly izy, afo mandevon'Andriamanitra. Afo mandevon'Andriamanitra. Maro be mantsy no miteny Andriamanitra fitiavana. Eny, Andriamanitra fitiavana izy ilay agape. Izy ilay voalohany indrindra, alpha sy omega. Kanefa kosa, afo mandevona ihany koa Andriamanitra. Tsy mamela antsika izy hiditra ny lanitra raha mbola manota isika, na dia lainga fotsiny ary, vakio ten'Andriamanitra. Vakio Apokalipsy 22:15, Apokalipsy 21:8. Efa hainao tsenjery mihitsy angamba satria anao fa miaraka aminay eto foana matetika. Vakio fa reny teny rehetra reny, zezenao rehetra eto zeninao eto koa, no anadinany Tompo anao raha tsy miova ianao. Anadinany Tompo ahy koa raha tsy zaraiko amin'ny olona izany. Ry havana, mila isika miova raha tsy izany tsy tafiditra ny lanitra. Ivavaka isika Tompo maranantsika ny fotoana. Ho anao izay mbola tsy nandray Jesosy Tompo sy mpamonjy ny fiainanao, fotoana izao, raha vonona ianao, atoroy azy ny tenanao, zay ny amin'izao tontolo izao, fa manatona Jesosy, dia mbola misy ny fotoana, dia mbola velona ianao, satria tsy fantatrao ny ampitso, tsy fantatrao ny rehefa avy eo. An'Andriamanitra ny rehefa avy eo. Vavaka isika Tompo ka maranantsika izao fotoana izao. Vavaka isika Tompo. Ianao andohalika, raha handray Jesosy Tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao. Mibeba sahady ianao amin'ny toerana misy ianao. Na ovinanao vina no ahafahanao manaraka vavakely dia tadidio tsara fa Jesosy mihaino anao.
Izy mahita anao tena mifonao manontolo amin'ny fananao manontolo dia hamindra fo aminao Jesosy satria ny rany no natolony mbony azy fijaliana ho anao koa sy ho anay eto. Ho antsika tsiraray avy, tsy maintsy tsika tsiraray avy manatona an' Jesosy, tsy maintsy mandray ny tompontsika tsiraray avy. Mivavaka isika tompo. Jesosy tompo misaotra anao. Ny amin'ny teninao Jesosy. Ny amin'ny tantaranao Jesosy zay voambara teto. Misaotra fanahy masina lehibe indrindra, misaotra satria nahatsiaro izay ny amin'ny fijalianao Jesosy, nijaly mafy anao noho ny fahotanay. Mendriko membonahitra anao Jesosy, mankasitraka feno Jesosy eo, mankasitraka feno. Mankasitraka Jesosy satria izahay tokony hitondrako ny azo fijalianay. Nefa ny tompo indraindray impiry izahay no mahatsiaro hoe reraka foana. Nefa ianao tompo dia nijaly. Ny atsembohanao tompo toy ny vaingan-drà ny tete. Tompo, mamindra fo aminay. Mamelànay Jesosy satria tsy mendrika izahay. Amboary zay tompo. Amboary zay tompo. Tompoko. Ianao Jesosy no Andriamanitra anay. Ianao rery ihany no tomponay sy mpamonjy anay. Tompo, lydia kapoka taminao Jesosy io no namelanao ny otanay. Tompo malalao. Ianao tompo no mpamonjy anay ianao rery ihany. Jesosy io. Ireo ny olonao zay mandoalika, mibebaka aminao. Mangataka anao mba hamindra fo amin'izy ireo. Mamindra fo Jesosy amin'ny tsiraray avy. Mamindra fo Jesosy. Ianao amerina ny teniko anao izay indray an' Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Jesosy intia aho Jesosy. Mangataka ny famindram-ponao. Sasao Jesosy ho afa-keloka. Ny fahotako rehetra Jesosy hatramin'ny ahatsiarovako saina tompo sy hatramin'izao fotoana izao. Tompo malala mamindra fo amiko ianao. Fa foana ianarako any amin'ny afo be Jesosy. Fa soratany an-danitra Jesosy mba ho isan'ny zanakao. Tsapako an'io Jesosy fa nijaly noho izahako ianao. Nijaly noho ny tenako ianao Jesosy, nijaly mafy ianao. Ka itia tompo mandray anao ho tompoko sy ho mpamonjy ny fiainako manomboka anio. Raiso Jesosy ho zanakao, ianao ho raiko Jesosy io. Ary anompo anao Jesosy. Anao zay tianao Jesosy. Anaradianao aho. Hitondra ny azo fijaliana Jesosy. Azo fijaliana zay napetraka ho tamiko tompony amin'ny fiainako izany. Satria fa nitondra anao Jesosy ny fahotako rehetra. Ka hitondra tompo izaka ny eso, izaka ny latsa, izaka zay teny rehetra tompo atondra amiko. Jesosy io. Tiako ianao Jesosy. Ka manolotra ny tenako anao Jesosy. Ianao ho mpanjaka ny fiainako. Ianao ho tompo ny fiainako. Ianao ho mpamonjy ahy. Sorato tompony anarako any an-danitra. Mba ho tafiditra ny lanitra. Misaotra anao Jesosy. Misaotra anao Jesosy. Ho antsika tsiraray avy dia hanolotra ny tenantsika ho an Jesosy. Mifona aminao zay Jesosy zay tsiraray avy tompo. Satria maro Jesosy ny niverin-dalana. Ianao tompo amindra fo amin'izay niverin-dalana tompo ka mibebaka aminao zao raha fotoana izao. Bebainao traka niverin-dalana. Mamindra fo Jesosy amin'izy ireny ianao. Mamindra fo tompo satria Andriamanitra tsy azo vazivaziana ianao. Fa zay afafiny tokoa no hojinjainay. Ary afo mandevina anao Andriamanitra. Mandany ny fahavalonao rehetra. Ka raha tsy mankataonay zay Andriamanitra dia tahaka ny fahavalo ary levonao amin'ny afo mandevina mandrakizay. Seigneur, mamindra fo aminay. Mamelany elokay Jesosy. Ity zay tompo manolotra indray ny tenanay. Falotana vaovao Jesosy natolotro anao. Manolo tenao Jesosy ho anao. Anompo anao hatramin'ny farany Jesosy anao ny asanao. Anambara ny fahatsaranao Jesosy satria anao l'Andriamanitra velona sy mahery anao. Ary tsisy toanao. Jesosy io. Nijaly anao noho ny fahotako. Nijaly anao noho ny tenako. Ka itia tompo ho anao. Avaoziko tompo faloran-tenako Jesosy. Anompo anao tompo na ho mora na ho sarotra Jesosy. Tanao fa tsy mahatananao. Tany zay fa tsy mahatanao Jesosy io. Ka ny tanamainao hitananay zanakao tsiraray avy. Tazomy zay Jesosy io. Ka ny anjelinao hitoby manodidina anay tompo satria araka ny teninao tompo. Dia mitoby manodidina anay Jesosy ny anjelinao. Ho an'izay matahotra anao ary mamonjy anay izany. Tompo, arovy izay. Zanakao eran-tany Jesosy io. Zanakao eran-tany. Arovy ao ambanin'ny tany maherinao tompo malalao. Amasino izay. Amboary izay. Avaozy izay Jesosy io. Satria milanao izay. Ka le fanahy masinao hitoetra anatinay. Ianao fanahy masina ameno anay fanahy masina. Mba ho tena talonaka ny fonay sy ny fananay. Ka tena hitafy anao zay Jesosy Kristy. Hitafy anao zay.
ka resy ny nofo ny tsiraray avy hiala fanao ratsy rehetra ny tsiraray avy ka anompo anao Jesosy io mandra-pahatongavanay any aminao. Misaotra anao Jesosy midera mankalaza anao ny voninahitra ao anao satria anao ilay mpamonjy anay. Misaotra Tompo. Ianao ilay Andriamanitra mpanasitrana, ianao manafaka ny ratsy rehetra. Oka ianao anasitrana izay tsy salama Jesosy. Oka ny tanànao Tompo hikasika ny tsiraray avy izay tsy salama amin'izao resy fotoana izao. Ny fanahy masonao oka hitety hikasika ny tsiraray avy izay mitalao aminao, izay mangataka fanasitrana aminao satria Andriamanitra lehibe indrindra ianao. Ianao no mpamonjy, ianao no mpanasitrana. Ka misaotra anao Jesosy io. Fanahy fanasitranana, fanahy fahazavan-tsaina amboary izay avozy izay sitrano izay. Ka misaotra anao Ray malala. Misaotra Jesosy. Voninahitra dia ho anao irery ihany. Oka ianao Tompo hiaino zanakao tsiraray avy. Raha mbola hivavaka aminao Tompo tsiraray avy. Ariana izao fotoana izao. Vangio Jesosy ny tsiraray avy. Amboary Jesosy io mba ho mendrika ho anao. Misaotra Ray io. Ny voninahitra dia ho anao irery ihany. Mankasitraka Jesosy. Tera ho anao. Lay Alpha sy Omega. Lay fiandohanay ary mbola hiafaranay koa. Eny ianao ny hafaran'izao tontolo izao. Ka misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy. Aleluia, aleluia. Amen. Amen, amen, amen. Aleluia. Misaotra ny tompontsika ny amin'ny fotoanan'io dia mametraka velominao izay menada dia raha mbola misy ny fotoana dia mbola miona etsika amin'ny asabotsy zany. Izay Tompo dia veloma daholo dia mahereza hatrany raha misy manafantana dia aza misalasala manorata raha misy zavatra tianao ambara, zavatra tianao tenenina dia afaka mamaly anao zahay misy email atao ambany ato misy koa numéro telefona amin'ny WhatsApp raha noratra ianao dia afaka ianao manoratra dia valiko rehefa libra. Izay Tompoko dia mahereza hatrany dia tahiny Tompo daholo isika tsiraray avy. Veloma Tompoko.